ry afa-malala ao amin'ny tompo ho ampitomboina amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy tompo. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao ankalazantsika ny alahatany mpitanjona izao. Itsotsotsika ambavaka ray aman-dreny sy ny ankonany hanoanantsika azy ireo amin'ny zavatra rehetra. Tsarovy ny havana ny teny Jeremia mpaminany rehefa avy niodina ny zanak'Israely, rehefa avy niamboho an'Andriamanitra ny tany joto, dia naniraka mpaminany Andriamanitra teny tamin'ny alalan'ny Jeremia mpaminany hoe omeko mpitondra araka ny sitrapoky anareo izay hitondra anareo amin'ny fahalalana sy ny fahendrena. Izany fitiavan'Andriamanitra atsika ry havana. Andehantsika ny voninahitra azy fa mentsika ny ho azy zany ny fahatsarany sy ny fitiavany atsika tsirairay avy. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Aleluia! Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enika ny voninahiny tamin'ny rehetra. Amen. Andeha toizy atsika ny fisaorantsika an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny salamo fahatelo amby zato, salamo fahatelo amby zato ka ny andininy faharoapolo hatramin'ny andininy faharoambiroapolo no isaorantsika ilay mpanjakatsika dia ny fihirana FFPM 7 oray ny fahazavana tsy milentika avy izay mitondra fisaorana fa aliky ny fahasanengy ny petsahanay nefa androny nasolonao ny arinay ny andininy voalohany sy ny andininy fahaefatra. Salamo fahatelo amby zato ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny andininy faharoambiroapolo ary ny fihirana fa 7 amin'ny fihirana FFPM ny andininy voalohany sy ny andininy fahaefatra ary tsy mipetraka isika raha tsy vita ny vavaka. Andehantsika hanandratra ny fisaorantsika an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny salamo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe misaoran'i Jehova ianareo anjeliny, dia ianareo izay mahery indrindra sady mankatoy ny didiny ary mihaino ny feo amin'ny teniny. Misaoran'i Jehova ny miaramilany rehetra, dia ny mpanompony izay manao ny sitrapony. Misaoran'i Jehova ny asany rehetra eran'ny fanjakany. Misaoran'i Jehova ry fanahiko. Amen. Manandratra ny feonay izay ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitra. Mpandriamanitra lehibe tokoa ianao, tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka, tompony fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Menjaka ny tolorana ny fisaorana, menjaka ny tolorana ny fankasitrahana, satria izay rehetrarehetra izao no velona dia noho ny famonjam-ponao. Zany tsy nahalan'ny ritra nay tsirairay avy ka dia ndreto zay manome voninahitra ny anaranao masina. Indrindra amin'izao alahady ankalazanay ny alahady mpitanjona ho an'ny ray aman-dreninay dadalan-drenatoandro izao. Faliko ny fahafatesana daholo ange ny petsahanay tsirairay avy ireo kanefa naniraka mpanompo ianao
itaona fanahin'olona maro ka dia njeto zay rehetra zay nandray ny famonjena niala tamin'izany aliko ny fahafatesany zany nahazo fiainam-baovao indray ary androany zay dia misaotra anao makasitraka anao satria omenao fotoana mba ahafahany mahatsiaro an'izany ray aman-dreny zany nitondrany anay tao anatin'ny taona maro ny pandimy ka dia tonga ny fotoana ankehitriny mba hitondranay ambavaka azy ampaherezanay azy anoananay azy amin'ny fomba rehetra satria zany ny teninao hoe mba tsarovy ny mpampianatra rehetra zay nitondra ny teny fampianarana sy ny fananarana rehetra saotra Jesosy manara amariny eto ara ny teninao foana Jesosy hoe eo amin'ny toerana zay antsonareo ny anarako eo no anatonako anareo eo koa no mbola hitahiko anareo ary tsy aheto le fitahinao fa miandrandranao zao vahoaka rehetrarehetra zao Jesosy manana ny olana maro samihafa manana ny manahirana azy kanefa mino sy matoko zay fa rehefa tongeto ianao ny amin'ny fotoana rehetra amin'izao fotoam-bavaka zao dia namaivana ny hintanay rehetra anomeanay ny valom-bavaka rehetra ka tsy ho tahaka ny diranay teto ny voanay eto rehefa vita zao fotoana zao saotra Jesosy nay dia voly fahavalo anefa tsy ho faly amin'izany fa ny amingana foana ny amony foana ny angalatra foana zany ny asan'ny satana anao zay tsy ampifantoka anay tsiraray avy anao zay atonga anay rehetra ho tratsany torimaso zany ny asan'ny satana zany zay nefa Jesosy tsy matahotra an'izany fa ny fahefany lanitra mihitsy ange nomenao anay jeto zay mino rehetra zay nitenenanao hoe ary zao famantarany zao nanarak'izay mino anjoka dia miny amin'ny anarako izy hitena amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy anzay menarany izy na dia misotra fa mahafaty azy dia tsy hampaninona azy zany ametratana amin'ny marary izy dia ho sitranay reny ko amin'ny anaranao Jesosy Kristy vena avy Nazareta zay tompo fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany napako mandidy ianao satana miala eto amin'izao toerana zao nareo ka iza na iza nazovo tsy manana anjara tsy manam-pahefana eto dia voly mpanjavaka rehetra dia voly mpanakatsakana ny fitahina rehetra dia voly mpanakatsaka sy pampangina rehetra miala tsy manana anjara tsy manam-pahefana eto dia voly mitondra ny aretina rehetra tsy manana anjara tsy manam-pahefana adika zao fotoam-bavaka zao fa valevaletra ianareo satana hoety ny atanareo rehetra ny miaramila nareo rehetra fa tolana amin'ny rano Jesosy nareo satana any andavaky ny herintsasa papa rehetra itanareo tsy manana anjara tsy manam-pahefana eto fa any Jesosy zao vahoaka zao satana mangoronetana any amin'ny farimy rehatsafo saza azy saotra Jesosy zany tombony lehibe ho anay fa vo maheno ny anaranao fotsiny satana dia fa mirifatsy makany amin'ny farimy rehatsafo zareo karaha fanahy maloto rehetra Jesosy amasina amin'izao zahay aterao ny teninao hoe aoka ny masina nareo satria masina Jehovah Andriamanitra reo dia akoatan'izany fahamasinanao zao hideranao amin'izay ankalazanao ilay feo amin'ireo anjely amin'izay ka na dia eto ampitsanganana ny ara Jesosy tsotsotso zao ihany dia mba raiso zany fa vokatsy ny fony rehetra manao hoe masina 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 Jehovah tompony maro enika ny voninahiny tany rehetra amen mahazo ao toerana eny ry havana fotoana lehibe ho atsika tokoa ny androany ny amin'izany alahady ampitanjona anoana atsika ny fomba rehetra ilay ray aman-dreny ilay mpitadika izay nitondra atsika tamin'ny fampianarana sy ny fahendrena maro samihafa androany eny koa no anokanana ny tsangam-bato fa 50 taona nampitanjona amin'izany ray aman-dreny zany dia tsika hitsy amin'ny tenin'Andriamanitra rehetra zany fampahirezana azy fampianarana atsika rehetrarehetra ihany koa mba hatonga atsika hanovo hery avy amin'Andriamanitra rehefa niantso atsika tsirairay avy mialony zany tenin'Andriamanitra zany andeha atsika hanao ny firana fifoazana fa 5:50 fa Jesosy tokoa izy ilay fototra soa tena voaloboka tsara tokoa dia aoka tsika rehetra mba ho sampana hitera-boka-tsoa
ny amin'izay rehetra taparay amin'ny Jesosy Kristy. Ny andiny voalohany any nataontsika dia ambara ny tenin'Andriamanitra. Jesosy tomponay sasoa tena vatona tsara tokoa amkayanao mamosambana tena vokazane. Jesosy tomponay sasoa tena vatona tsara tokoa amkayanao mamosambana Riava malala rehefa alahatra ny mpitanjona tahaka izao dia anjaran'ny fiangonana indray no mamampahery Ray aman-dreny. Izany ny fanaontsika. Efa betsaka tsika nanao izay mety fa androany dia vao hoe aseho atsika ho mason'izao tontolo izao aseho atsika hiato anatin'izao fiangonana izao fa isika izay zanaka rehetrarehetra avy amin'izao Ray aman-dreny izao dia tena mbola hanome toko tokoa fa mbola hanoana an'izao Ray aman-dreny izao. Ilohany hanomezantsika ny teny soratra masina, nisy tantara anankiray ity izay tena mba nanaitra tokoa ny amin'izany hoe zanaka no ahiny izany Ray aman-dreny izany. Tany amin'ny ady lehibe faharoa tany ry havana, nisy an'ity tovolahy anankiray izay atao hoe Klaos. 9 taona 7 taona teo izy taori'ny ady lehibe faharoa maty ny raisy ireny, nandritra n'izany ady lehibe izany. Ary rehefa maty ireo Ray aman-dreny tsy hita intsony hoe aiza ny lalana ho aleo, fa toa jerijerena rehetra mampitahotra daholo, izay hita rehetra toa mampitomany daholo. Kanto tao anatin'izany tokoa nisy ngabe anankiray izay mipetraka tamin'ny trano iray mitokana teo no nahita azy. Tsy mba nanana ninonino izany olona izany, fa dia gaga izy nahita an'ity tovolahy 7 taona, nahita an'i Klaos, nahita azy tomany, nahita azy mitady hoe aizy dahaka, aizy neny. Dia fampiresaka izy mianaka, inona ny atao fa nanotsano isotriana angezo izy Klaos tsisy. Avy ary atao amin'ny kampenoana ka mipetraka. Avy fa na tsisy ninina ary ato izay mba ananako ato dia mba ho zaraiko aminao. Dia zaho izy izao tsy mianatra, inona ny ataoko? Andao izy izy fa anampy anao amin'izay azoko atao rehetra mba hatafitanao. Fa zao kosa, zao no mba tsarovy hoe Andriamanitra tsy mba mandao anao mihitsy. Izay teny izay no azony ity Klaos ity, ny fikirany hatramin'ny farany hoe Andriamanitra dia eo foana. Rehefa nandeha tokoa ny fotoana, nandeha nianatra Klaos, tsy mba tahaka ny zanak'olona rehetra misy dada misy neny, ka dia ondrinondrony samby rehetra sy ilay nga lehibe izay nipetrahany. Kanefa tao anatin'izany nametrahany finono foana fa na dia tsy eo ara-dada sy neny dia Andriamanitra mba eo foana. Izany ny fikirany. Ary noraisiny mihitsiny ho tena Ray aman-dreny ity ngabe izay miaraka aminy ao, manoro azy ny lalana tokony alehany rehetra, noraisiny fananarana rehetra. Fa tao anatin'izany ry havana dia niasa tokoa Andriamanitra satria nohon'ny Klaos. Niasa tokoa Andriamanitra, nahazo vatsy-pianarana izy, nentina nohon'ny fianarana.
Na dia nisehatra olana maro samihafa ary izy tao anatin'ny fianarana. Satria ny hanina hohanina tsy ampy, na ny akanjo hitafiana, indrindra ao anatin'ny ririnina tsy ampy. Fa dia niezaka izy, na ataony izay nahavitany fianarana, ary tany amin'ny ora farany ny nahatratra nahazo ny diplôma na ingénieur ity Klaosy ity. Tao anatin'izany nefa ry havana dia nahatsiaro foana izy an'Ngabe. Ary izao no ravatranahy gaga, tonga amin'ny fotoana izay tsy maintsy ialany teo amin'ny toerany nipetrahany izy sy Ngabe io. Dia rehefa tonga tany izy, tany amin'izay toerany niasany, dia mandefa taratasy foana any amin'ny Ngabe mampahery azy, ary misy Ngabe mitaraina aminy, sisy ny sakafo, sahirana aty, rava ny trano, fa dia mba nampahereziny izy hoe Andriamanitra eo foana tsy mandao anao. Dia mandefa amin'ny fanampiana rehetra. Ary ny tena nagaga dia izao, isaky ny mandefa taratasy, isaky ny mampahery, isaky ny manampy azy amin'ny fomba rehetra, dia vao may miakatra grady foana eo amin'ny toeram-piasany ny Klaosy. Nandeha ny fotoana, efa ny nahazo azy taona Ngabe, dia izy mihitsy no nametraka azy amin'ny toerana tsara mba hikarakarana an'izany Ngabe izany, mba homenjaka, satria raha tsisy an'io dia tsy tonga tamin'izany toerana ambony izany i Klaosy. Tonga raha amin'ny fotoana izay tena hoe naparary any Ngabe. Avy hatrany tonga dia nikarakara izy, nalainy tany, nentiny teny amin'ireny toeram-pitsaboana lafo vidy ireny. Fa arakaraka ny anaovany Klaosy anohanany an'io ray aman-dreny io, dia vao mahay mitombo foana ny voninahitra ahazon'izany Klaosy izany. Ry hava malala, mitodika amintsika fiangonana FPVM izany tantara izany. Tsy izy ilay ray aman-dreny izay mikarakara antsika, fa izao ray aman-dreny izao, Dada Randrianatoandro, nanoro antsika rehetra ny lalana tokony aleha tao anatin'ny 50 taona, nikelena fatratra, nandany fotoana, nampianatra, nanitsy, ary na dia ao ara ny fahasairanany rehetra, satria olombelona tahaka ny olombelona rehetra izy, manana ny ankonany, manana ny adi-tsainy, tsy mba hadininy mihitsy ny mampahery antsika rehetra, ary nampianatra antsika ny lalana marina sy ny lalana fahendrena, tahaka ny nataon'ny mpaminany Jeremia teo tamin'ny zanak'Israely. Ry hava malala, androany ny fotoana izay mba hanaovantsika ihany koa tahaka ny nataon'ny Klaosy an'izao ray aman-dreny izao. Marina fa efa nanao tsika rehetra, efa niazakazaka nanao izay azo natao. Fa fotoana mety androany mbola hanomezantsika toky azy, sady hanaovantsika voady ao anaty an'Andriamanitra ny fanohanantsika an'izao ray aman-dreny izao. Araka ny voalaza teo, manana ny fiainana izao ray aman-dreny izao, manana ny ankohonany, fa isan'andro tsika mandondonana amin'izao ray aman-dreny izao, isaky misy olana, Dada misy an'izao, inona ny atao? Fa mba hoviany sika no mba nanontany an'i Dada, Dada, inona no mba hoentina mbavaka amin'ny Dada? Tsy mba mahavita an'izany sika. Dia eo ny teny soratra masina amin'izay izay sokafantsika androany, ho jerentsika ao amin'ny Tesalonianina voalohany. Tesalonianina voalohany, toko 5. Tesalonianina voalohany, toko 5. Anatra izay nataony apôstôly Paoly izy ity ho an'ny zareo tany Tesalonika. Tesalonianina voalohany, toko 5, ny 12 sy ny 17. Tesalonianina voalohany, toko 5, ny 12 sy ny 17. Dia mba isika rehetra no ara-maka an'izany, izany tenin'ny apôstôly Paoly ho an'ny
fiangonana tany Tesalonika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary mangataka aminareo zay rahalahy mba ekenareo izay ny kely aina eo aminareo sy mitondra anareo amin'ny tompo ary mananatra anareo ary mba ho ajainareo indrindra amin'ny fitiavana izy noho ny asany. Izany ry havana tenin'Andriamanitra ho antsika androany. Zao ray aman-dreny zao no voalaza eto fa mikely aina fantatra amintsika rehetra ary mitondra antsika rehetra eo anatrehan'i Jesosy, mananatra antsika rehetra isan'andro amin'ny alala fampianarana maro samihafa. Raha tsy teny hoe ny filazana sy ny fampianaran' zao ray aman-dreny zao ny amin'ny fandikana an'ireny nofo ireny, firy ny sitrana tamin'ireny, firy ny voavahan'ny olana tamin'ireny, firy ny nahazo zaza, firy ny afa-tsosa, ny efa higaja mbola afaka be dia be tsy ho voatanisa eto raha ny fampianarana nomen'izao ray aman-dreny zao. Fa ny mba angatany amintsika kosa dia zavatra anankiroa eto mba ekentsika zao ray aman-dreny zao ary indrindraindrindra ho ajaintsika rehetra. Ahoana moa ny fanekentsika azy? Raha mba misy ny etaetana, raha mba misy ny faniriny, ary indrindraindrindra raha misy ny zavatra lazainy satria zao natao mpaminany mitondra ny tenin'Andriamanitra, dia mba manaiky an'izany tsika rehetra tsy hampimono ny monomana. Ary ao amin'ny Timoty ary izay jerentsika indray ao amin'ny Timoty 1:5 akaikely eo ihany, dia atao avy roa eny zany fanajana zany. Timoty 1:5 ny 7:10 sy ny 12. 7:10 sy ny 12. Aminaran'i Jesosy miara-mamaky tsika rehetra, aoka ny loholona izay mitondra tsara atao tokony azo fanajana roa eny, indrindra fa izay mikely aina amin'ny teny sy ny fampianarana. Fa hoy ny soratra masina, aza manakombona ny vavan'omby mively vary ianao. Rehava malala fanajana roa eny. Raha tany Dego zay rehavana tamin'ny farany teo tamin'ny fanokanana fiangonana tany, mety nahita tsika tamin'ireny tambazotra serasera reny fa ny tena nanaitra tokoa ny fitsenan'ny vahoaka tany amin'izany toeran'izany an'izao ray aman-dreny zao. Vao tonga teo amin'ny aéroport, sala amin'ireny hoe misy spectacle be, variana daholo ny tao amin'ny aéroport rehefa misy inona, fa izy zany tonga zany mendrika an'izao ray aman-dreny zao zany. Kanefa tsy amin'izany ihany, fa amin'ny fotoana isan'andro rehetra dia tokony omentsika ny fanajana azy zao ray aman-dreny zao. Inona moa ny fanajana izay tokony ataontsika? Aokantsika mba hanaja ny zony, tokony hanana ny zony zao ray aman-dreny zao. Nahita ako rehefa, satria misy fotoana tafaraka amin'ny foana, fa na dia tao anatin'ireny fahoriana reny ary tsy mijanona ny telefona an'izao ray aman-dreny zao. Izy azo pahoriana etsy ny miantso telefona miteny hoe dado na nofo tahaka zao fa mbola tsy nandà zao ray aman-dreny zao. Mbola mampianatra foana, zao natao. Manana ny fahendreny izy. Fa isika kosa aoka mba hanaja ny zony, mba misy ny fotoana za mba hialany sasatra, mba misy fotoana hijereny ny ankohonany fa olombelona tahaka atsika rehetra io, mba izany mba hanajantsika azy ry hava malala. Ary ny fanajana avy roa eny teo ry havana dia mampianatra atsika noana azy hatramin'ny farany. Fa raha ny zavatra vitan'izao ray aman-dreny zao ange, angambany tsy ampahazatony, tsy ampaharivony ny vitantsika aminy.
Zay tena nanavitra fanahin'olona maro. Fa mba inona ny vitantsika aminy? Tsy miteny hoe tsy nanao mihitsy sika efa nanao. Fa andao tsika rehetra, ndao hiazakazaka anao foana. Mba ho tanteraka ny teny soratra masina soratan'i Paoly hoe anao fanajana avoroeny an'izao ray aman-dreny zao tsika rehetra. Jesosy ange makasitraka azy makasitraka azy porofon'izany vahoaka be dia be izay taritany, izay mampitola gaga an'izao tontolo izao. Makasitraka azy Jesosy. Fa isika rehetra kosa dia hampahery azy, ndeha hitsotro ambavaka azy, ka mba ho fanonentanana antsika rehetra androany amin'izao lahady ampitanjona izao. Andao tsika no ampiseho mihitsy androany fanajana avoroeny mba nohanantsika an'izao ray aman-dreny izao. Dia hoy amin'izay Petera maranantsika azy avy hatrany satria mbola hanokana tsangam-bato sika rehefa avy eo. Dao ao amin'ny Petera voalohany toko voalohany. Petera voalohany toko voalohany. Petera voalohany toko 5 azafady. Petera voalohany toko 5. Zarery aloha ny amaky amin'ny andininy voalohany. Dia ao amin'ny andininy faharoa, raha mahita zako, raha mahita ianao fa vitan'izao ray aman-dreny zao tao anatin'izao fiangonana zao ny anatra zay nentin'ny apôstôla Petera eto dia mba hitehaka mafy be farany zay mafy tsika rehetra. Amaky aloha amin'ny andininy voalohany. Dia ny andininy faharoa dia ho tononiko tsirairay ny fananarana zay nataon'ny apôstôly Petera. Ho tononiko tsirairay isaky manonona ray raha hitantsika hoe vitan'izao ray aman-dreny zao zany dia mba mitehaka mafy be tsika ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Dia any amin'ny andininy fahaefatra dia hitenitsika rehetra ho vakiko le izy dia ny amin'ny farantsika rehetra dia mba ho solointsika hoe dada raha indray nataontsy ny ankonana. Dia izao ny atao ary rehefa miseho ny lohan'ny mpiandry dia azo ny satsom-boninahitra tsy mety simba dia dada raha ny antoandro sy ny ankonana. Raikitra alefa mamaky aloha zarery amin'ny andininy voalohany. Ko ny amin'ny loholona izay eo aminareo, izao izay naman'ny loholona sy vavolombelon'ny fijalian'i Kristy ary mpiombona ny voninahitra efa aseho koa, dia mananatra azy hoe ty le nataony dady ty mitehaka mafy be tsika rosaka nataony le izy andraso ny ozon'Andriamanitra azy eo aminareo. Mitanjona azy tsy antery fa amin'ny sitrapo araka an'Andriamanitra. Tsy amin'ny fitiavana arena maloto fa amin'ny zotom-panahy. Tsy ho mpanjakazaka amin'ny anjara fiandrasana. Dia ataontsika tehaka mafy fa ho fianarana ho an'ny ondry. Dia ndeha tsika rehetra ara hiara-maky amin'ny feo mahery. Dada ny lohan'ny mpiandry dia azo ny satsom-boninahitra tsy mety simba dada raha indray natoandro sy ny ankonany. Tehaka mafy be tsika voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any. Aleluia. Masina Jehova tompony maro, enika ny voninahiny tany rehetra. Amen. Ndeha tsika anonira fa 520 sy 700 amin'ny firana ny fefem-piaimana eo tsika fa tena mamy tokoa ny fitiavan'i Jesosy nanomezana atsika amin'izao mpanompo mahatoko izao nitondra tsika rehetra 520 sy 700. Jesosy mpitianay maminay ny teninao
osa ny fanahana efa mahery ianao a mamy ry Jesosy ny fitiavanao. Ny andininy voalohany a dia mitsangana sika rehetra amin'ny andininy faharoa. Jesosy mpitianay a mahadio ianao a ka ny alotoanay aoka ho voasasanao a ataontsika izany iry zany. Andininy voalohany eo petra andininy faharoa tsika hiara hitsangana. Zany tokoa Jesosy ny tokiram-panahy. Asandratsay aminao satria mamy tokoa ny teninao, mamy tokoa ny fitiavanao anay. Fa zay rehetrarehetra zao nge natao hoe olona very, fa naniraka mpanompo ianao, nampianatra anay, vavaka anay, nanoro ny lalana rehetrarehetra. Ka dia njetra izay Jesosy ankehitriny voavondry nahazo ny famonjena rehetra ao anatin'ireny fampianarana maro samihafa ireny. Tsy voatanisa ny soazonay Jesosy tao anatin'ireny rehetrarehetra ireny, fa matoky kosa izahay fa ny fifalianay androany amin'ny fankalazanay izao lahady ny mpitandriny izao dia ho santatry ny ratsy izay ihany rehefa ho tonga eny amin'ny raha ho an'ny lanitra ianao. Ndreto izay rehetrarehetra izay nahazo an'izany fahasoavana izany mba hamaly fity an'izao ray aman-dreny izao. Fa na nitolo razanay nge dia niteny hoe ny vato raha nahitana soa dia hosorana menaka. Mihoatra noho izany ny soazonay tamin'ny alalan'izao mpanomponao ny rahanao hamonjy anay izao Jesosy malala. Ka dia rariny loatra raha mba maly fity izay androany ho azy sy ny ankonany rehetra. Niazakazaka nandritra ny 50 taona nanompo anao, nanao izany asan'ny mpitandrina izany. Saotra Jesosy malala izay entina nge indraindray ny mierikeriky, izay entina nge indraindray tsy matoky, monimoniny, tsy mahavita akory ara na dia ny fanohanana an'izao ray aman-dreny izao. Fa rehefa vita ny nilanay azy dia any izay mamonjy ny misy anay tsirairay avy, tsy mahavita akory na dia kely aza, na dia mifampaherezana azy ary. Tsy mba tahaka ny tovolahy Klaosy teo, fa nandritra ny fahombiazany rehetra dia nahatsiaro foana an'ilay ngabe izay nanampy azy, ilay niteny taminy hoe Andriamanitra ho ahy eo foana. Tsy nahavita an'izany izay Jesosy malala. Androany Jesosy hanonitra an'izany izay tahaka ny nataony Zakaiosy rehefa tonga tao aminy ianao Jesosy dia niteny mihitsy izy hoe niatsatraka mifananako omeko ny malahelo, fa izay rehetra vitako aza
dia onerako izany rehetrarehetra izany hanonitra ny tsy vita izay androany Jesosy malala mba hampahirezanay an'izao ray aman-dreny izao hanohananay azy amin'ny fomba rehetra fa mendrika tokoa an'ny mpitory ny filazany tsara ny mandray karama teninao izany Jesosy ho tanteranay rehetra androany ka tandritra izay fotoana rehetrarehetra izay nisy ny heloka vitanay nisy ny fahotana vitanay nisy ny tsy fahatanteranay rehetra Jesosy ifonanay eto anatrihanao izany entiny ao anatrihanao apotsiny azy fijalianao izany Jesosy mba ho diovinao izahay mba ho sasanao izahay eny fa zao ray aman-dreny zao olombelona nofo sy raha koa ange mety misy tsy fahatanterahana fa androany izay rehetrarehetra iombom-bavaka mangataka ny famonjam-ponao Jesosy malala meteza ianao androany amindra fo aminay indray izay rehetrarehetra reto ka hiteny aminay hoe tsy olombelona akory ka ho toy fo mandrakizay aminareo fa noho ny amin'ny anarako dia hononiko ny fahatezerako aminareo rehetra voavela ny helokareo rehetra ary amin'izao sisy izao aza manota intsony saotra Jesosy saotra tompo malala ndrehetra izay hanonitra amin'izay Jesosy ijery amin'izao ray aman-dreny izao hanao fanajana avoroa eny efa vita anatanteraka an'izany izay Jesosy malala ka dia terizo ambany elatsao izay Jesosy malala mba tsy voarambony Satana intsony izay mampiherikerika anay mba tsy hitondra fahakamona ao anay fa mba tena anao izay azonay atao rehetra ny amin'ny fanohanana ny mpanompon'Andriamanitra ray aman-dreny nitarika anay ny amin'izao fivavahana izao saotra Jesosy faleran'ny fonay rehetra mandray izany famelan-keloka avy aminao izany izany mahatonga anay mihindrana ny hirany Davida mpanao salamo rehefa voavela heloka izy dia saina nanambara hoe sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virginy jalana napaka Pônsy Pilata nombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy toa avy any haviny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina manerana n'izao tontolo izao fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay mananao tompo fa mananao niovany fiainako tompo taro aminao jinane ninarana dayanao tsy otoizao ny fiainako atotsy tawa manana Jesosy manananao manana tompo fa manananao tovany fiainako tompo tawamina jinare ninarana jayana jiutuizao fiainako jiutuizao fiainako atutsawamina dia tanteraka tokoa n'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen mazao toerana toka
Petrety. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Tonga ny fotoana hanokafantsika an'izao takela vato izao izay mitariha amin'ny dada ny fanokafana izany. Famelohan'izany ampitiavana ny angatahako amin'ny anto sy rivo miaraka amin'ny dada eto aloha eto aloha. Ao anatin'izay ihany koa no angatahana antsika solitena iray avy amin'ny entité izay manatrika eto ao anatin'ny fampahafantarana mba handroso ijoro eto aloha eto ny solitena ny entité rehetra aloha fa ilanto sy rivo kosa miaraka amin'ny dada eto. Mandrapatonga an'izay irefa nefa fadimapolo taona na ampitandrina ny dada irahantsika rehetra miredona mafiloa mialohan'izany rehetra izany ary hitsanganan'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo rehefa niaritra ny fitsapana fararano volodazana. Solitena iray isaky ny entité eto.
rivo lanto iary mitodika any aminareo ny fiangonana FPVM rehetra manerana n'izao tontolo izao ao anatin'izao famaranana ny jobily fa 10 taona na mpitandrina amin'ny dada izao. Marina fa dada no mitandrina nandritra ny 10 taona fanara-niaritra tamin'ny dada ianareo ankonany. Rehefa niaritra ny fitsapana fisedrana mamay dada tsy ho adinonay zanakao dada zanaky ny FPVM rehetra fa niara-niaritra tamin'izany ny ankonanao koa. Mijoro ankehitriny izy mirahalahy miaraka aminao misokafana ny takela-bato hotokanana ny tsangam-bato ny fanatanterahana n'izany rehetrarehetra izany tsy ho anao irery dada fa ho anareo koa zanany ny ankonany rehetrarehetra isehon'ny voninahitr'Andriamanitra. Niara-niaritra amin'ny fitiapaninareo ny fisedrana mahamay fa ankehitriny kosa tonga lalam-baovao izay mikodana andehanana iarahana amin'Andriamanitra. Hosokafana ny takela-bato manoloana n'izany rehetra izany ny entité rehetra ato anatin'ny FPVM mijoro eto anoloana misolo tena fa misy ny ao aoriana manatrika an'izao fotoana lehibe izao ary ao aorianan'izao no araka mifantatsika amin'ny alakamisy ny fitokanana ny takela-bato irahany rehetrarehetra koa ary amin'ny lendroany ny eny amin'ny Coliseum dia anatanteraka n'izanysika fifaliana ao anay ny manolotra anao dadany fanatanterahana an'izany. Misaotra Andriamatoa Ramatoa Presidente, misaotra azy manokana satria tena manana respo sy fitiavana ny asan'Andriamanitra izy ary dia nanaraka azy daholo tokoa amin'ny fitiavana ny azakazaka nanaraka izay baikina ny komity rehetrarehetra ka dia teka ho an'ny komity rehetrarehetra. Ny faharoa dia tsy hoe tondasa tsy tsaroana fa tsy maintsy mahatsiaro ny tombohan'izao fiangonana izao tsika hatramin'ny voalohany ny sin'ny bronca voalohany teto Taninanandrano mbola misy izy tazo aketo zao hatramin'izao mbola velon'aina soamantsara atsingan'ny tana zay sy amanatrika eto tamin'izany fotoana izany mbola ireo re teka ho azysika hatramin'izao efa hatramin'izany miarana ny trotro anty Taninanandrano ty isika dia misaotra tompoka rain'Andriamanitra tsy fadinoina ao anatin'izany koa ireo 3FM nafa nisy 3FM ao anatin'izany ananganany tanana izy ho antsika izay mpikarakara mifandrandrana ny fiangonana mifandaminana fiangonana manerana ny nosy atsangan'ny tanany ao ary misaotra andreo tekonina marobe izay mbola mivelona mandrakahitra iny nahitan'ny azakazana ny dada teto amin'ny toerany tia teka ho an'ireny dekonina rehetrarehetra reny ao amin'ny barofobe teo aloha izay somary tsy maintsy nyravana moa noho ny amin'ny lalàna ary rehefa vita zany ny fandravana amin'ny barofobe izany dia tsara ny mankasitraka barofobe teo aloha rehetrarehetra atsangan'ny tanandra misy eto io zao tsika miteny zao ay mbola ao daholo sotra tompo sotra tena nitotona fotsy reny nandro na masaka tena ny kondo nahita ny ady tsaina sy ny ady mpanahy rehetrarehetra ka dia Andriamanitra nia amaly fitianareo ny toerana moa fantombiasana ka dia araka ny tenin Jesosy hoe tsy hoe ratsy akory izay napetraka fa laozy izy mba hitondrandray ny hafa dia ho hitanazao re zany rivotra vaovao omeko nareo zany ho Jesosy ka dia misaotra ny tombosika zao dia nametraka izy barao teteza mita dia atsangan'ny tanany ao azy ny Andriamatoa izy avy ny tonga eto zao atsangan'ny tanany ao daholo reo ny amandreny ny ray amandreny tony Hermanina eto Taninanandrano tekitsika ho azy ray amandreny mamely izay nitarika fitopavahana teo teka ho azysika
Pasteur Rémy izay mpitandrina SG eto amin'ny fiangonantsika sotra tompo zay ny teny moa teo ny présidente nanao hoe aiza ny école biblique sy tena ao ve ny école biblique any sotra ny école biblique izay nampianatra tokoa ny mpitandrina maro be ka dia misaotra tompo enikasa ny voninahitra ny FPVM. Ny teny moa teo ny présidente nanao hoe Iolato Irivo efatra amin'ny ela mihitsiny no ny teny taminy mba misy lesanareo anao paster izany ny limbany daty dia hoy izy rehetrarehetra tsy hometsiny mafy zay nahazo any dady zay nahita maso tsy nafinafenina na ny ao an-trano ara korotana mihitsiny amin'izany fanenjena ny dady zany fahitateraka tsy handeha amin'izany lalan'izany zay za moa nangatagata amina hoe rehefa miasa letsy ny tompo mba ekeo izy ina ny hevitrarerona tenena enatrany an-dafy raha miantso Jesosy dia manaiky revo aoka izy tompo miasa no mandidy sy manenjy izany fa tsika fitaovana ihany mandalo sy mpivahiny tsika ny ety fa tsisy ahatra ety fa dia samy nantsoiny tompo tsika tsiraray avy samy manana ny tsontsoko tompo tsika tsiraray avy samy manana ny fanomezam-pahasoavana izay men'Andriamanitra tsika ka dia raha misy lany tompo dia atao amin'izay be tokony fanampiny toritenin'ny iray aman-dreny teo fotsiny angambany tafiaraka amin'ny data tany adeko dia misy fotoana meny anahy ny telefona voneozy izy dia tsy vonoky any sao dia miantso ny komitina miantso ohatr'izany dia misy olona ray izay miantso dia kopatanana ho azy raha maheno izy mba teninanao hoe le olana fa teneniko anareo fa olana ray ny raisiko roa bota ny lohako dia tena enjana le asana mpitandrina fa zay mahatonga nambola mandahatra ny farany kanefa rehefa izy no maniry dia aleoko manaikitra izay ho vaty merci sotra so dia nokana tsangambatsika zany tsangambato zany nina natao ao amin'ny pilier double io i poteau double sa ato moa ay ato ity poteau double ity ny antony dia izao ity akanjo ity zay Jesosy ny nanome an'ity ho volamena ny sisiny ary volomparasy mihazo fijaliana io izy ny volamena natao hoe fiangonana ary ny fifoazana ny tena zava-dehibe amin'Andriamanitra mba hatonga fiangonana ka dia izay no natonga azy hiteny hoe ity poteau double ity dia sady mitondra fiangonana no mitondra fifoazana tiafo Jesosy Kristy dimapolo taona izay zava-dehibe izany na ny tompo aza dia faly na nkasitraka na dia ny androany fotsiny ihany aza fa efa ela moa izy miaraka amin'ny foana misaotra Jesosy miaraka amin'ny foana mba tiafa ho an'i Jesosy mbola nanileza sotra tompo dia anokana an'io takelaka io tsika misy tovovavy kely eto atao hoe fanantenana tsy mbola napozintsika izany na dia zara za vao nahinao an'izany vao katekomenina eo katekomenina ary dia izy nitogavan'ny tompo hoe ihiry ho an'ny dada amin'ny fanokanana ny tsangam-bato io ahitanao mihitsy nefa nankasitraka izay nataon'ny fiangonana Jesosy zao tsika tenao ny hira
fa 5,500 ireo fa 5,500 Jesosy tombo ilay vato lampy tena vato voafatana mba ho fanorena mafy izay tsy mety levona vato mafy dia hitroky anay. Indininy faharoa, Jesosy tombo vato lampy voazato etra, vato tsy mba misy tsidy sady tsara endrika, vato soa. Andininy voalohany sy faharoa zay dia sokafana aloha ny takela-bato voalohany dia mihira raha matokely fanantenana. Dia ny andininy fahatelo sy fahaefatra ataontsika indray ametrahana ny vato fehizoro tsangam-bato izay nataon'ny komity iry alavitra iry tahaka nen'ny rehetra. Zay ary sady tsara endrika ndetsa raha endrika vatosoa dia ino fadiana vatosoa manatrika anay eto aloha Jesosy, tompon'ny fiangonana, lohan'ny fiangonana sady lohan'ny mpiandry. Fiangonanao ny FPVM Jesosy, ary miroborobo noho ianao, ka ho voninahitra ny anaranao ny atao eto fa tsy voninahitra olombelona. Apetraka eto ity tsakam-bato ity satria Dada no reniny FPVM, ny fiangonana sy ny fifoazana. Tsy kisendrasendra nanaovana azy ho fanorenana, fampihavanana, fampiarasana amin'izao rindrina anankiroa ohatran'ny samy hafa fa iray ihany. Jesosy, mangataka anao ary aho mba hoety foana ny masonao, za zay olombelona dia mandalo, fa ianao ny tena tsangam-bato, mpihavanana sy fitiavana ho amin'ny fiangonana FPVM manerana ny tany. Ny anaranao Jesosy ny angadahatra izany. Amen. Ty fotoana ity zay teka ho an'ny tompontsika.
toy izao ny soratra hitantsika atao anatin'ito tsangam-bato ito FPVM fiangonana protestante vaovao eto Madagasikara ampitoetra azy mandrakizay tantara faharoa toko fahasivy andininy fahavalo tapany be voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany misy sarin-dadeo misy ny logo any fahadimapolo taona nampitandrina azy 770 roapolo sy 1000 zao pily volamena 10 taona nampitandrina any pasteur Dada Randrianatoandro Jean Joseph notokana Androany Alahady faha 7 Novambra 2020 sy 2000 ny filohan'ny komity vontsora Kotondrabenja ary ny filoha mpanorona ny FPVM pasteur Dada Randrianatoandro. Teka ho an'i Jesosy. Avy amin'izay aminy ataovy amin'izay miranao mba halaivonareo sady tsara izy a. Nao le zanala kiraro a. Tsy hoe kiraronao. Tsy hoe tsy afaka. Zay tia dia hira nampianaran'i Jesosy azy ary mba hinonareo tsara izany tononkira izany. Asinasiana bara tsy manizay dia mikary eto ambony eto ianao. Aiza ny fijery, aiza ny télévision aiza? Eo. Miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary malala ny litso fanantenana ny anarako katekomena. Tsy eto ny tena taminay fa any ambanivohitra fa niasa any eto. Tamin'ny janvier tonga teto dia nanomboka février nianatra katekomena. Dia nanomboka novambra nirotsaka tamiko ny fanahy masin'i Jesosy Kristy. Manome fanomezam-pahasoava. Misy fanahy bitsika ao anatiko manome tononkira. Dia nentiko teto izany. Tamin'ny mpianatra katekomena efa nanao teto. Dia fako maly aho nanompo hoe be da be vahoaka nefa ny olona any aminay daholo. Dia nanambara teo ampovoany aho hoe tany amin'izany toerana izany fiangonana FPVM no vavahako tany. Dia Dada Randrianatoandro Jean Joseph no anaralena norona ilay fiangonana. Tena fiangonana mahafinaritra miray hina ary miray fo tokoa. Sady tolona antsika aty satria FJKM fiangonana vavahana tany. Dia nanambara izany dia omaly nefa ohatran'ny misy fanahy nirotsaka tamiko dia tsy nahatsaro tena fa ohatran'ny izy miresaka amiko. Dia nanome tononkira ho ahy izy ho antsika moa izany satria miteny izy hoe ampianarina ny vahoaka dia atao ary hoentany tany aman-danitra fa i Dada tokoa no filohantsika no mentompo ampiray antsika. Dia avy eo rehefa vita izany dia efa miraikitra ato an-tsaina ilay tononkira dia niantso an'i Dada dia niteneniko Dada dia ataoko izy Dada. Dia avy eo nefa tsy niteny tamin'ilay olona nipetrahako na zao nankaty izao ary fa fo tamin'ny efatra sasany dia nanao ny-draharaha. Dia avy eo ny akanjo dia lasa nankaty. Tsy haiko izay efa rano dia nitebiteby ihany tany an-dalana. Dia nefa niandry an'i Dada dia niandry an'i Dada taty ambony dia mivavaka. Dia avy eo nomeny Jesosy teny tao amin'ny Isaia 1:50. Azafady hiara-lokatra tsika. Isaia 1:50 andiny fahafito dia fahavalo dia dingantsika farany any amin'ny 9:10.
Isaia faraiky amin'ny 5:7 dia fahavalo dia dinganina any amin'ny 6:40 sady nitsahatra any. Dia aramakintsika mihaino hay ianareo izay mahalala ny fahamarinana dia ianao firenena izay manana ny lalako ao am-ponao. Aza matahotra ny latsa tamin'ny zanak'olombelona na manay ny fanaratsiany fa ny kalalao ihinana azy tahaka ny finanan-damba ary ny lolo fotsy ihinana azy tahaka ny fihinam-bolon'ondry. Fa ny fahamarinako aharitra mandrakizay ary ny famonjeko hiatra amin'ny taranaka faramandinika any amin'ny 6:40 zao. Ary nataoko eo am-bavanao ny teniko ary ao amin'ny aliko ny tanako no nanarunako anao ny lanitra sy anao ny tany ao ary anao anizina hoe oloko ianao. Izany dia manambara fa ny fiangonana FPV tokoa dia avy amin'ny Jesosy Kristy. Dia ity tononkira ity mampahery sy mampitraka ary manala ny teboteboka ity teny ity satria izy miteny hoe aza matahotra namana akory aza matahotra ny latsa ataon'ny zanak'olombelona nanana ny faharatsiana. Dia izany ry havana dia voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Dia ity tononkira ity ho atao dia mba samy haintsika dia ataontsika rehefa tonga ny commission. Andriamanitra nahary izao tontolo izao nanome midada ho azy ianao. Hampianatra sy hanolo ny lalana tsara nanome fitiavana antsika izao. Andriamanitra nanona izao tontolo izao nanome midada ho azy ianao. Hampianatra sy hanolo ny lalana tsara nanome fitiavana antsika izao. Tompona mankasitraka ny fitiavanao nanomezanao ity mpanompo nampiray anao izao. Indray today milaza mifaly mety mbola iarotomany fanotanjona iray ihany nanova any an-danitra. Dadao mitodika aminao izay mankasitraka fa dia izay vitanao izay. Ka misy ireo tsy tia indretsa izanakao sanakire ny anadina misy vitanao. Dadao mankasitraka fa dia izay vitanao izay. Ka misy ireo tsy tia indretsa izanakao sanakire ny anadina misy vitanao. Efa nandalo fitsapana efa penseto sy tomany fa dadany jiratrany ka indro afaliana trany andanitrany.
efa nandalo fitsapa efa toany seto sy tomany fadada mitoratra ka indroa falina trano andamitra mampitolagaga atsika izany raha ianao manao an'izany tsy nijery zany a lalahoana ianao fa mijery taratasy fisy tsy mijery taratasy fa nandritry ny alina ny tompona mpianatra azy mpiasa kelin'olona ao an-trano leo io e nandositra nakaty araka ny teniny teo vavaka ho azy sika mba tsy ho daroan'ilay tsy mpiangona eto amintsika manko ny olona mampiasa azy dia nomeny Jesosy ny teny io sabatavitra izany ianao fa Jesosy momba saotra amiangona eto izy ay kosa ve ato izy sa tsy ato zao tsy ato izy fa ny ambanivohitra ay mifanavoateraka dia nilozanao velomany aminy saotra anao ny data hoe saotra anakitainy tompo zay dia vety zay dia hoetsy amin'izay tsika ametraka aza ny andinin'le firana teo anty dia ny andininy fahatelo farany fahatelo Jesu tompo vato lampy vato fehizoronay efa nampiray fanahy ny fitiavanao anay fehizoro vato fampiraisana itindray Jesosy vato nataon'ny komity nanao nitsangam-bato nanao ny trano tena nandany ny ainy rehetra ny androny rehetra ny saina sy ny fahendrena rehetra nandaminana ny volan'ny fiangonana nanaovana izany trano izany tao anatin'ny roa taona monja nampitolagaga any vahoaka eran-tany izany zavatra izany Jesosy ary ny mpitazana rehetrarehetrarehetra dia nidaminaka mahita izany fitiavana natombaka nanaovana an'izao trano izao firaisan-kina ny fiangonana rehetrarehetra zao ka dia ianao Jesosy tahiry ny anarana rehetrarehetra voalaza ato voninahitra ny anaranao fa tsy fanay olombelona
dia anaranao Jesosy no angatahako anatanterahano ny teninao hoe hita izay rehetra manasoa anao aho, ka dia ny fiangonana rehetrarehetrarehetra Jesosy na ny kely na lehibe nanao an'izany trano zany, ka dia ho tahinao daholo mba samy havita trano tahaka nahavitanao amin'ny dada, ho tahinao amin'ny asa mandrarany, ambinao ny zava-manasatra, ary indrindra rehefa omeno vola aman-karena ho ampitomboanao ny fitahiana ho an'ny olona rehetra nanao izany na kely na lehibe. Ianaranao ny angatahako izany Jesosy. Amen. Tonina zay indray no mamaky FVM fiangonana protestanta vaovao eto Madagasikara. Ampitoetra azy mandrakizay Jehova. Tantara faharoa toko fahasivy tandiny favalo pia. Ireo mpikambana rehetra tao amin'ny komity ny 15 taona nampitandrina ny dada Randenatoanto Jean Joseph sy ny fananganana ny trano Tsangambato eny Analamahitsina ny sana, hoy ny filohan'ny komity Vonitsoa Fara Rakotondrabenja sy Rahely Soanjato Maminiaina Vady. Ireo mpikambana rehetra ianao mamaky azy anisy amaky. Ireo mpikambana rehetra zany Andriamatoa sy Ramatoa isany Rabetrano Ramanoa Arsozila sy Rabenirina Fanjamivady, Rabetrano Herinja Toiga sy Rakotozafy Marie Lydia Mivady, Rajao Naromanana Oliva Dieudonné sy Zaranjanahary Bakomalala Verimanitra Vady, Razafy Marola Jimmy Rodson sy Ralaijaona Vololoniaina Vonitsoa Vady, Randria Mialitsoa Andria Malala Riri sy Ramana Tenasoa Mananjanahary Antaniaina Vady, Rajonson Andry Miary sy Rabe Arvelo Ioby Francis Mivady, Rabe Arinjaka sy Harniaina Nathalie Mivady, Rakoto Salama Ery Andrianampy, Rasoa Mianta Obniaina, Ramaoly Arso Olga de Razafy Rabe Ana Doris, dia Ambintso Rakoto Armanana Natenaina sy Andria Noely Mirana Michela Mivady. Voninahitran'Andriamanitra ireriany. Tehaka mafy amin'ny anaran'i Jesosy. Zay Jesosy, zay ny olona nofidianao hanatanteraka izany, dia misaotra azy zay Tsangambato olo vataranaka faramandimy zao, ary ny fonony rehetrarehetra ao anatin'izany dia samy mirary soa daholo va hoe zaho Jehova tompony maro ampitoetra izany Tsangambato izany mandrakizay eo amponin'ny olona fa ny vato sy mba ihany. Voninahitra neo an'Andriamanitra reriany. Halleluia. Masina, masina, masina fa tompony maro endrika voninahitra. Apetraka amin'izay isika rehetrarehetra. Jesosy mpitarika endry amantanona onidiana mba tsy hosona.
eny tompoko dia mbola ho ampitomboana amintsika mandrakariva ny fahasoavana mialatsiny tompoko mialatsiny tompo fomba ampiadanana avy amin'Andriamanitra raha itsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Tonga amin'ny fotoana antsika izay mba hifampiarabantsika indrindra fa hiarabana an'izao ray aman-drenitsika izao izy mianakavy kely zava-dehibe ny fotoana tahaka an'izao tsy analava resaka be satria ny fotoana dia tsy azo tazomina ary dia tsy maintsy manaja an'izany tsika amin'ny rehetrarehetra ka dia eto dia voalohanteny dia tena hita hoe fararanon-jojoro ny any loatra ary fararan'ny tatama ny tasy ary fararan'ny bahoaka ny eto Antananarivo ary fararan'ny pahasoavana ny eto Taninanandrano amin'ny anaranareo mianakavy kely ka dia tehaka mafibetsika ny amin'izany rehetrarehetra izany. Mandray tsara fitenenana eto ny tenako tsy rainy aho fa zanany, tsy antitra aho fa tanora ary tsy zokiny fa zandriny ka eto anatrehan'ny fiangonana izay hotononiko manaraka eto dia misy an'ireto izay rafitra tsy azontsika adinoana mihitsy ao anatin'ny fiangonana indrindra ny antom-pisiny izao FPVM izao ary indrindrindrindra fahatratrarana n'izany hoe fahadimapolo taona izany nitandrema ny ray aman-dreny sy ny raha ny ray aman-drenintsika tamin'i Jesosy. Ao ny birao ny fiangonana birao ny fibe rehetrarehetra ao daholo ny birao fibe rehetrarehetra birao ny fiangonana reny ny sampana sy ny efisaty rehetrarehetra ny birao ny fifoazana rehetra ny hiraka sy ny mpiandry ao ny 3FM ao ny indrindrandrindra singanana manokana ny komity ny 50e rehetra ao ny fikambanany mpitandrina izay tonga eto ao ianareo fianakaviana ary ao ny fiangonana tsirairay avy tsy adino ny sekoly biblika izay tonga eto ihany koa. Zava-dehibe ny andro tahaka an'izao ka ankehitriny dia izao ihany ny teninay dada. Ao koa ny birao ny dekôna azafady, mbola ao koa ny birao ny dekôna azafady indrindra fa be dia be loatra moa no zavatra sahanina ka dia eto dada raha mijery an'ireo olona be dia be ireo anao rehefa vahoakan'Andriamanitra ireo na ny tsy hitanao any rehetrarehetra any dia ireo ilay olona izay nangadina tany anaty lavaka, ireo ilay nesorina tany anatin'ilay vatolampy tamin'ny alalanao fa raha tsy teo ianao io andro ity ngamba tsy omby anay menakavy tompoko. Tehaka mafy be marina izany fa na izay izy milahatra azy hoe tena hoendry raha tsy teo izao ray aman-dreny izao tanytsika ny rofony, tanytsika ny karohana, tanytsika ny tadiavina fa makasitraka ray aman-dreny, tena makasitraka fa marina ny toriteny izay nambarany mpanokon'Andriamanitra teo fa ao aminao tokoa fahendren'Andriamanitra ary dia tena faly izay amin'izao andro an'izao izay andro ray toarivo fa sy toazato izao toarivo izany 10 taona izany rehefa nambara ny tantara rehetrarehetra izay nankalazana an'izany hatramin'ity masonandro anio ary mbola hokalazaina hatrany amin'ny kolezioma ny heriny anio dia tena tantara tena mifony zava-dalina eo amin'ny fiainam-piangonana indrindra amin'ny fiainana ara-panahy ka ao anatin'izany dia izao ihany ny teninay dada mahirezy ianao mba mbola omen'Andriamanitra anao foana ny tombonandro havelomanao tena omeny be dehibe izany fa ny teninao iny nge tsy adinonao rehefa tsy mahatety izay tsy mahatsitsony tehaka mafy sotra tompo. Izy no atao mba lahabevozina sy mifidy tany edy raha araka ny tantara lehilahy be lamosina ka izay teraka babeny avokoa tsy marina izany ary lehilahy vonin-kiasa ka tsy mifidy tany anorenam-pangady ao anatin'izany tantarany fa 10 taona izany ao ny manintona izany rehetrarehetra izany ka dia mahireza dada matanjaha fa ilainy vahoakan'Andriamanitra ianao ary ny Andriamanitra tsy mifidifidy foana fa amin'ny olona manko dia hoe marina le tenin'Andriamanitra fotrany adalan'Andriamanitra izao tenin'Andriamanitra miteny izao fa ny fahadalan'Andriamanitra dia mbola endriny ny olona hozy izy ka dia izao ny fahadalan'Andriamanitra ahoana ny lazana fa tena hoe ahoana fa tena tsara lavitra tokoa
nonofay indrentsika izany fahadalan'Andriamanitra izany. Ko manaraka izany hitsangana reto zanakao dada hanolotra fanomezana anao amin'izao andro an'io zao. Ao dia avy amin'ny fiangonana tompoko dia misy valopy izay ao aterina sy omena ny anareo ao ny fiangonana, ao ny fifoazana iska izay voatonona dia mitsangana. Ao koa ny komity koa ao anatiny komity. Ao koa ny komity ny 50e hitsangana koa hanolotra ny anjara rehetrarehetra ny amin'izany data fa fifaliana tsy misy ohatry ty izay ny tena marina. Dia ao koa ny fikambanam-ben'ny dekônina. Aizany dekônina tompoko, tsy adino ianareo dekônina fa tena mahafinaritra be ny fiaraha-miasa tato amin'ny fiangonana amin'ny fiarahana amin'ny dekônina. Ao koa mbola misy ireo karazana gropy sy entité maro samihafa izay mbola hanolotra an'izany. Zay eny tompoko kely an'ireny dada fa le fo manolotra ny tena ngeza be dia indrindra fa ny vavaka ny tena ngeza be indrindra ka dia irariana dada dia mba mahamarin'Andriamanitra ny fahelana velona omeny ianao amin'ny androm-piainanao rehetrarehetra. Ka dia eto koa ny braony fohy be tetezamita dia anatinanao eny mba handray tanana anay izahay tompoko amin'izao andro fifaliana io. Sao dia adino ny fiangonana fa ny fiangonana anisan'ny tena totona fotsy rehefa tenenina hoe andao tsika anao an'izao dia lasa dolo ny fiangonana andao hoe tsisy ny monomono, tsisy ny tabataba, tsisy ny teteny fa makasitraka ny fiangonana tompoko tena makasitraka fa manana ondry endry Jesosy miaraka amin'io ray aman-drenitsika io. Zay angamba nazambara mahakasika an'izay fotoana izay satria efa mandeha dia mandeha ny fotoana ka dia tsangana indray amin'ny fanombohana amin'ny anniversaire-tsika izao. Sao voatao ny anniversaire fa dia hiazakazaka teo tsika sa mbola misy andriamatoa SG mbola hanome fitenena dia angamba izy no amarana mivavaka ny amin'izay angamba. Zay mbola misy cadeau be izay ho ambarany SG. Zafady tompo, zafady tompo. Vavakasika misotranao Jesosy noho ny fitiavana sy ny famindrampona dia tolotra anao midera sy ny haja ary ny voninahitra efa nao hatramin'ny taloha ka mbola anao mandraka izay dia misaotra Jesosy ho deraina ny anaranao. Amen. Eny tompoko ny anankiray voalohany dia misaotra n'Andriamanitra lehibe tsika noho ny fitiavany noho ny famindrampony mbola natonga antsika ho tafahoana samatsara eto amin'ity toerana ity dia faly miarahaba manokana ihany koa ho an'ny pasteur dada Randrenatoandro Jean Joseph sy ny ankonany ao anatin'izao fahatratrarana ny alahady ny tandrona izao. Dia Andriamanitra le manan-karepasoavana mbola mbomba sy ampahery anareo manoloana ny asa izay ny antsony tompanareo dia mahireza indrindra tompoko manoloana n'izany asa rehetra izany. Ny anankiray faharoa manarakaraka an'izany dia mijoro eto aho solitena ntsika fiangonana iray manontolo. Solitena ihany koa ho an'ireo birao teo aloha izay nanolo-kevitra tao anatin'ny fiara-miasa. Eo ihany koa ireo 3FM izay anisany nanampy ihany koa tao anatin'izao dingana ho resantsika manaraka izao. Taona maro ny fandimby ny niainantsika dia tao amin'ity fiangonana FPVM Taninanandranoty. Ary tao anatin'izany taona maro ny fandimby izany betsaka ny tebiteby, betsaka ny fanahiana,
indraindray aza manoloana ny tebiteby sy ny fanahiny reny a indraindray misy morotra-dranomaso manoloana an'izao fiangonana izao hoe misoratra amin'izany fiangonana anizany fiangonana any FPVM zany fiangonana sa anizany fiangonana be dehibe ny zavatra ny famaofao tao anatin'izany kadao anankiray lehibe no hijoroka amintsika eto tao arina ny fiara-miasa tao anatin'ireo namana izay voatanisako teo isaorana ihany koa ny famille raha manakan-drasana tao anatin'ny dinika sy ny fampiresahana tsy misy resaka tribonaly fa resaky ny mpianaka resaky ny prala resaky ny masamy zanaka dia isaorana manokana izy ireo fa dia natolotra manokana ho an'ny FPVM ny tanànan-drano ny ity tany ity iny ny titre izay atolotry ny fiangonana amin'ny fomba ofisialy ho an'ny dada pasteur Andrinatoandro Jean Joseph ary efa misoratra aminy ty fiangonana ity dia isaorana be dehibe ny tompo no ny fitiavany no ny famindram-pony teka mafy dia mafy efa mila antsika voninahitra n'Andriamanitra. Eny tompoko izany rehetrarehetra izany mahatonga tanteraka dia noho ny fiasan'Andriamanitra noho ny vavaka avy amin'ny fiangonana ary indrindra ny fiarahantsika miombona saina sy fanahy tao anatin'ny fanatodisana nyzao dingana manaraka izao dia makasitraka makatelona tompoko Andriamanitra le manakaripasoavana ny ambomba sy ampahery atsika tsirairay avy dia Andriamanitra any tsy afoy nasaraka atsika fa na inona tsy famendrehana na inona tsy fantaterahana dia isaorana manokana ny tompo no izany fitiavany sy ny famindram-pony rehetra izany dia efa natolotra ho an'ny fiangonana zany dia mangataka ny trésorier général angamba maky an'ity ohatra madinidinika ihany le soratra dia mangataka ya fa isaorana ny tompo. Angamba ny inona ny vakina amin'ity certificat d'immatriculation et de situation juridique délivré sur réquisition de maître Rakoto Mamonjy Tojo, le conservateur de la propriété foncière à Antananarivo Sosiné, certifie que la propriété dite Rose Aimé Villa, titre numéro 46.265-1, extrait numéro 2288-1, 6 Anjavoangy, Antananarivo-Ville, d'une contenance de 2h91 centières, appartient d'après le livre foncier à Fiangonana Protestante Vovoa, Yet Madagascar. Ayant son siège social à Tananandana Est, à Tananarivo, représenté par pasteur Andrinatoandro Jean Joseph. Tahaka an'izay koa le anankiray fa titre numéro 46-264-1 dia appartient d'après le livre foncier à FPVM, représenté par pasteur Andrinatoandro Jean Joseph. Zay nga mafalava be ty raha vakina manontolo dia ity ny titre anankiroa zany tsy haiko raha hitany any amin'ny caméra 46-265A ary 46-264A. Ny titre anankiroa zay voalaza teo. Hita ve tompoko? Eny tompoko. Saotra tompoko tehaka be tsika ho amin'ny Jesosy. Eny tompoko dia angamba tsara hitsangana hivavakantsika. Andro ray lehibe zany ny andro androany nararotona nanolorana n'izany titre izany amin'izao alahady mitandron'izao ary indrindra ihany koa ao anatin'ny jobily fa 50 taona izay nampitandrona ny ray aman-drenitsika vavaka sika. Misaotra anao Jesosy ny fitiavana sy ny famindram-pona. Misy zavatra tsy takatry ny saina maha-olombelona ary zavatra tsy takatry ny saina maha-olombelona indraindray miasa sain'izay. Indraindray mandeha ny ady saina, ny tebiteby, ny fanahina maro samihafa.
nefa ka Jesosy tanteraka rabaky teny ngely lalana sy ny tenina manao hoe manana lalana iverana nareo dia lalana hitondra fiadanana fa tsy loza. Isaorana ianao manokana zany satria ianao ilay tompony sy ny fahefana rehetra hatrany an-danitra sy aty an-tany mbola niafahana nanatanteraka n'izany asa zany ho voninahitra ao ary niangatany aminao Jesosy. Ny 10 taona manaraka dia mbola apetraka eo ambany fitarian'ilay fananao masina. Ianao nanolo-tsaina, ianao nitaridalana, aza velana ho tafasaraka aminao zahay, fa raha tafasaraka aminao zahay dia tsy mahefa na inona araka ny teninao. Fa raha ianao kosa ny miaraka aminay dia tanteraka ny teninao Jesosy manao hoe mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavana ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao fa indro ny aizina manerina manarina ny tany fa aminao kosa ny posahany mazava. Dia misaotra Jesosy ho dia ray ny anaranao. Amen. Petraka ny fiangonana. Ny tompoko any dia mbola misy afatra avy any amin'ny efisaty dia vakiko vetivety tsy lava be fa vetivety fotsiny any satria ny efisaty koa dia nanomana fotoana misy tamin'ity an'ity mba hanolotra fanomezana ho an'ny dada dia vakiko izany. Fa isan'ny sampana ampandrana tany nanandrano efisaty fanomezana noho izao jobely fa 15 taona ny tandreman'ny dada Randrenatoandro Jean Josepha izao dia fifaliana ho sampana ampandrana tany nanandrano efisaty no manolotra fanomezana lela vola mitentina 2 tapitrisa ariary na 2 millions de francs, 2 millions ariary na 10 millions FMG ho an'ny pasteur Dada Randrenatoandro. Izany dia atolotra efisaty raha hariva rehefa ery daholo ny mpiambana any anatin'ny sampana rehetrarehetra. Sotra indrindra tompoko. Dia manarak'izay efa tonga amin'ny fotoana ny anniversaire-tsika dia tolonoka eto ampanajana ny anaran'ireo izay nahazo anniversaire tamin'ity an'ity misy eo amin'ny 12 mianadahy izy dia ao anatin'izany ihany koa ny anniversaire ny dada amin'ity alahady an'io dia dada Randrenatoandro Jean Josepha mianakavy izay nahatratra an'izao alahady ny izao. Ao Randrembololona Mandria Arinaina Michel, Rabetrano Endry Nasandatra, Randrena Arvelo Fanjarilala, Rakotsizafindratsimba Vololony Ainy, Ra Samuel Lanevo, Rafetra Nirena Arinaivo, Luisa Simonette, Ra Arinandray Narimanana, Mahery Finona, Ra Maromisa Sandatra Avitra ny Aina, Ra Naivo Arimanana Tahiry sy ny Aina, Ra Marson Nivoarso, Ra Mahery Jonna Fara Ainkotina, Randria ny Aina Joacin Robert, Rakoto José Mamy Aina, Randria Narvelo Feno Ajaina Teny, Andria Misaina Tsitoarana Ralay Mapandry Arena Fidera. Saya ianareo izay nahazo ny anniversaire dia ny tenin'Andriamanitra izay omenanareo dia ao amin'ny salamo faroapolo ny andininy faefatra araka ny tenin'ny soratra masina manao hoe anome anao araka ny fonao anie izy ary atanteraka ny fisainanao rehetra. Amen. Tsangantsika avy hatrany dia hivavaka ho anareo. Tsangantsika tompoko. Sotra betsaka Jesosy fahasoavana manampy fahasoavana daholo izany rehetra izany ka dia eto ndreo mpanomponao izay nanoratra na tsy nanoratra dia apetraka eo am-pelantananao amin'ny fiainan'izy rehetrarehetra na inonina netoko an-tranony any na inonina misy azy any amin'ny fiainany rehetrarehetra na any amin'ny asany na any amin'ny fianarana na any amin'ny fivelomana na inona mitranga any apetraka feno am-pelantananao aza mafoy na mahasaraka azy ireo mihitsy amarina amin'ny teninao hoe za rehefa tia dia tia miahatra amin'ny farany voninahitra ny an'Andriamanitra irery any. Amen.
fotoana 10 minitra tsika araka izy dia mitodika any amin'ny dada miarahaba ny dada amin'izao aladiny dada ary ny fahadimapolo taonany dada dia Jesosy ilay tiantsika mbola ho tiantsika mandrakariva ary ombanao mandrakariva amin'ny asa izay napetrany aminao. Hitsangantsika araka izy dia hitsangana ny mpampianatra rehetrarehetra anao ny 3:7 andiny voalohany. Sotranao zahay Jesosy eo ny amin'izao fotoana nomenao 10 minitra ny sekoly alahady ilay fotoana manao indrindra atrio feno ary zany Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao dia sokafo ny masim-panahinay, sokafo ny sofinay iaino izay teny ambaranao eto Jesosy amin'ny anaranao ny angatahako an'izany vavaka izany. Misaotra Jesosy eo. Amen. Tantara kely avy hatrany ankizy no entiko hisarihana ny sainareo ao anatin'ny teny izay omeny Jesosy androany antsika. Indray andro ankizy tany amin'ny tanàna kely anankiray izay nitoeran'ny koto tsy dia tena hoe andrenivohitra nefa koa tsy ambanivohitra. Koto ankizy dia anisan'ny ankizy tahaka anareo izao tezainy dada sy neny tamin'ny alalan'ny vavaka, tezainy dada sy neny tao anatin'izany atao hoe sekoly alahady izany. Koto ninona zavatra ataony dia nampianarin'ny dada sy neny foana izy hoe aza adino ny manakina izay rehetra ataonao amin'ny Jesosy. Mivavaka foana izy na andeha hianatra izy na hanao raharaha izy ninona misy zavatra ataony iny fa na dia vavaka fo kely ary dia ataony foana izany. Indray andro ankizy nisy vahiny tonga teo amin'ny tanànan zareo nanomana fifaninanana. Dia tao anatin'ny fifaninanana izay natao io misy loka goavana ary izay tena mbola tsy ary niainany koto teo amin'ny fiainany. Nandeha ary ny fifaninanana dia nanontany tamin'ny dada sy neny izy hoe mety ve za raha hanao an'io fifaninanana io. Dia raha mazoto ianao izy dada sy neny dia manaova. Dia nanao an'ilay fifaninanana izy rakizy tsy adino ny teny tamin'i Jesosy hoe Jesosy eo ampio raha mety ianao dia hiarakitsika hanatanteraka an'ity fifaninanana ity. Faly dia faly izy tao anatin'izay satria namateny izy hoe tsy maintsy ho azoko ny voalohany satria ny loka izay ho azony ao anatin'ilay voalohany rakizy dia biana fiaramanidina. Izay tena mbola tsy ary niainany hatramin'izay na zaza azy. Dia faly izy ary tena nanantena hoe tsy maintsy ho azoko io. Nandeha ny fotoana dia nanatanteraka ny fifaninanana izy. Tsy adino nangataka hoe Jesosy io ampio Jesosy io aza velana ho izery Jesosy io tiako ho azo io fanomezana io. Dia nandeha tanteraka le fifaninanana, nivaly ny fifaninanana avy eo. Akory ny hafaliany koto rakizy, ahazony tokoa ny loka goavana izay biana fiaramanidina. Faly izy dia tena faly izy ary vao nahita ny anarany izy teo amin'ny lisitra dia nioraka izy sady nihirana na hoe misaotra ny Jesosy, misaotra ny Jesosy, misaotra ny Jesosy era-po. Mandraba tonga tany an-trano izy rakizy dia nihiran'izay foana dia nanontany azy ny reniny hoe anaka inona mahafalifaly anao. Dia niteny izy hoe neny tsy namela anao irery tokoa Jesosy. Niaraka tamiko foana izy vao nahita ny fifaninanana iny ka hatramin'izao. Dia niteny ny reniny hoe izay ilay hoe mifankazara amin'ny tsitoa dia ho avy aminao ny soa rehetrarehetra hozy izy ny reniny.
tena faly izy mianaka rehefa tonga ny fotoana andehanana amin'izay raka izy ho eny amin'ny serana mpiara-manidina dia ikoto moa mbola tsy mahaleo tena naterany dada Sineny izy tamin'izay fotoana izay dia mivavaka ho azy dada Sineny hoe ho tsara mandroso ho tsara miverina ianao anaka dia ho tahian'Andriamanitra ny dianao dia eny ry dada Sineny ozy izy miditra tao anatin'ilay fiara-manidina izy izay tena faly dia faly tokoa izy dia kiotoraka izy tezaina mandrakariva tamin'ny alalan'inona moa tamin'ny alalan'ny vavaka tsy nanadino izy na dia tao anatin'izany atao hoe afaliana be zany ary izy dia tsy nanadino ny vavaka nangataka tamin'Andriamanitra izy ny fitantanana ny diany foana dia tao anatin'izay vavaka izay izy noho ny vangian'i Jesosy nanehoan'i Jesosy sara izy tao anatin'ilay vavaka hoe rakotra raha ilay fiara-manidina dia teo izy dia gaga be hoe fa ahoana izany dia nakateny izy avy eo tao amin'ny baiboly satria tsy misaraka aminy ny tenin'Andriamanitra dia nakateny izy dia nahazo teny izy hoe tsy mety aminao ny mandeha amin'ity izany dia teo izy gaga be sitraka ao izany Jesosy ny andehanako dia sitrako ny andehananao dia avy eo amin'izay izy niaraka tamin'ireto ekipany dia niteny izy hoe tsy aleo ve tsika ozy izy ahemitra manaraka ny fandehanantsika dia gaga be reto ekipa izay niaraka taminy tao anatin'ilay vahiny nanomana ny fifaninanana hoe ohatray ianao ve adaladala efa volna tokony hiainga ao anatin'ny 4 minitra ve dia ahemitra ahoanandray dia nanteny izy hoe Jesosy niteny tamintsika hoe nanambara tamiko izy hoe mety sotrosaotr'izao hitranga amin'ity diantsika ity dia ianao midina rehefa ohatra ka tsy handeha fa aleo zahay handeha aleo raha ozy izy ho teneniko ihany ny vahoaka rehetra raha mba mety haino anahy dia niteny izy rakizy amin'ny mahakizy ihany koa to moa dia nieritreritra daholo ny olona hoe adaladala izy raha teo koa voasambany ny andeha tamin'ilay avion dia eny ara ozy izy fa aleo za hidina rehefa tsy haino anahy ianareo dia nidina izy rakizy dia nandeha nody dia niteny tao ambavany teny an-dalana hoe misaotra Jesosy fa ianao tokoa manana ny lalana tianao hitondrana anahy dia tonga tany an-trano izy dia gaga be ny reniny fa nahoana ianao anaka nody dia ozy izy hoe naseho an Jesosy anahy ny sary ohatr'izao izy feno raha ny rakotra raha ny vatan'io fiara-manidina izay tokony andehanako io dia manambara amiko izay fa tsy afaka ny andeha dia nyzanona izy rakizy tsy tamin'ny alahelo ny mijanonany fa tamin'ny kafaliana tokoa satria Jesosy dia manana ny lalany tiany Jesosy hitondrana azy ny arivan'iny izy raha sendra mba nihaino radio dia naheno izy hoe nisy avion ninjera ka maty avokoa izy ny olona rehetrarehetra tao anatin'io fiara-manidina io teo izy vao tena ozy izy hoe Jesosy misaotra anao satria tena tia tokoa ianao nihaino fivavako ianao Jesosy dia nakasitraka an Jesosy izy teo dia faly izy satria tia azy tokoa Jesosy faly izy satria niara-ny vavaka tamin'ny foana Jesosy nihaino ny vavaka ny foana Jesosy nanomboka ny fifaninanana eny fa nahatramin'ny tsy fandehanany ary nanafahan Jesosy azy tao anatin'ny loza ary dia nihaino azy Jesosy ina raka izy teny amehezantsika an'izay andao jerentsika ny ao amin'ny Joba toko 2:20 ny andininy faraka amin'ny 20 ao amin'ny Joba toko 2:20 andininy faraka amin'ny 20 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mifakazara mitsitohy ianao dia hiadana izay no hatongavany soa aminao voninahitra dia ho an'i Jesosy rery ihany amen. Nisy anniversaire adiny teo Ranjianja Mirindra Tahiny Emmanuel 12 taona tamin'ny 10 volana novambra teo
eny ary havana tonga amin'ny fotoana izay anaterantsika ny fanatritsika dia samy miomakomana daholo tsika anao izay azontsika rehetra atao ho an'izao ray aman-dreny izao araka ny voalazan'ny Paoly tao amin'ny bokin'ny Timoty teo hoe fanajana avoroeny izany no tanterahantsika ka dia entanina tsika rehetra anao izay vitantsika tokoa fa araka ny teny filambatra atao tanatin'ny fankalazana fahadimampolo taona ihany koa hoe izay manisy soan'ny ray aman-dreny izao dia mba asian'Andriamanitra soa ihany koa. Ka dia fanatitra roa no tatazana, ny fanatitra voalohany dia amin'ny fampandehanana ny raharahany fiangonana, ny faharoa kosa ao anatin'ny mpania dia atolotsika fiangonana manontolo ho an'izao ray aman-dreny izao. Dia hoy Jesosy aminao hoe izay manome am-pifaliana izany no akasitrahany indrindra, dia mandritra ny fanatazana ny fanatitra no anatanteraka ny anjara ilany ny zanantsika ao amin'ny sampany.
dia falomeravantsika fiangonana ny amin'izao alahady andro natokana iaonantsika amin'Andriamanitra izao miaraba ihany koa ny dada ny amin'ny zobily nahatratrarana ny 15 taona ny tandremana dia eto misy raha vitsivitsy izay holazaina amintsika. Ny fivoriben'ny synode lehibe maneran-tany ny FSL dia ho tanterahana ny zoma 9 novambra sy ny sabotsy 20 novambra eto amin'ny Vohibe. Antsonantsika rehetra izay nomenina mampifidianana ny zoifidy mba handefa ny mombamombantsika ny amin'ny komiti-pifidianana komisiona miandraikitra ny resy-pifidianana toy izao izany ny anarana sy ny fanampiny numéro-ny karapanondro miaraka amin'ny daty toerana nanaovana azy ny fiangonana sy ny synodam-paritra misy ianao ny andraikitra misy ianao ary ny adresy mazava sy ny laharana finday. Ilazana isika fiangonana fa efa mivoaka ny anaran'ireo mpiomana izay hodikanana any amin'ny Tobomasina Tomasina ny 7 novambra ho avy izao. Ny fianarana dia manomboka ny alarobia 10 novambra amin'ny 12 sy amin'ny 5 ariva eto amin'ny fiangonantsika ny saran-dalana dia 5 alina ariary mandroso sy miverina. Ny saha dia misaotra antsika fiangonana ny amin'ny faneteram-bokatra izay tanteran'izy ireo izay nazahoan'izy ireo vola 3,594,520 ariary. Filazana fanavadiana Ramatoa dia Ramanana Andriamatora Zazaolala Lie Mivandy Andriamatora Betoandro Ramatoa Lalao Manana Noleta dia fanomapandrianareo fanosana fanavadiana zafiny ny zanany Siry Mamerlala sy Rabe Manantsoa mandany aina izay ho tanterahany eto amin'ny fiangonantsika ny zoma 9 novambra amin'ny 10 Majaina. Ramatoa Voniarso Andriamatora Mamonso Miamina David Lalaina Mivady Andaniny Ramatoa Tsimbazavy efa hery mivady ankilany dia fanomapandrianareo fanosana fanavadiana zanany zaviny Mamonso Liva Kevin Sira Tsimbazavy Miarso Kantoniaina izay ho tanterahany eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 20 novambra amin'ny 7 Majaina. Koa satria efa vita ny fanatitra dia ho atolotra aloha izany. Tena fitiavana lehibe tokoa nataon'ny tompo antsika nandritra n'izany taona maro zany dia andeontsika hidera azy hisotra azy hitsinjaka hiaraka amin'ny androany fitiavana lehibe tokoa nataon'ny tompo antsika tsangana antsika rehetra. See
isika faly an'izay Jesosy, faly tena faly mahita ny fitiavanao tsy takatra ny saina, ary ny fitiavanao tsy takatra ny saina izay nanaovanao zava-mahagaga ho an'ny FPVM. Izay nanao nahatonga anao hiteny hoe mba tsarovy ny amin'ny zava-mahagaga nataoko ho anareo. Zava-dehibe tokoa amin'ny fitiavanao anay no nataonao anay Jesosy, ka dia mba sombitsombony amin'izany anananay no atolotryanao ampitiavana Jesosy ho valikasitrahana. Tsy mendrika ho anao izany kanefa nabenina kely efa fona eo anao dia mba hamindra fo mandrakariva amin'ny FPVM manerana kany anianao Jesosy. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Halleluia. Masina, masina, masina tompony maro endrika tamin'ny rehetra. Betraka isika. Ramatoa Rakoto Arivony Aline Armanana, Ramatoa Armanana Suzanne Dorette Andani, Ramatoa Raketa Malala Berline, Andriamatora Miaranana Jean Noël, Ramatoa Fanjamanana Saorniana Kilany dia fanamafandrianareo, any fanamatsina ny fanambadian'ny zafiny ny zanany, Rakoto Malala Arivony Tina Doresy raha miaramanana Armanana Veroanitra, izay ho tanterahana atao fangonantsika ny sabotsy 20 Novambra amin'ny 10 Maraina. Andriamatora Solonjato Etienne Mivady, Ramatoa Soaniana Narina dia faly manasanareo anotrana fanamadian'ny zanany, Randriasalama Tahina Yakzosy miaron-jato miora izay ho tanterahana atao fiangonantsika ny sabotsy 20 Novambra amin'ny 12 Maraina. Raha misy mahita ny tsy tokony ananasina izany fanamadiany izany, aoka izy anantona ny Ray aman-dreny mitandrina. Reto dia taratasy fangatana izay menteva amin'ny komika sy ireo tompon'andraikitra mahefa ny mpiara-mivavaka dia mangataka mba handefasana ny vantana ny fampikarana ny tranon'ny datarandrenatoandro amin'ny 20 Novambra ho avy izao izay ho tanterahany any Analamahitsa raha mety tompoko. Izao raha Zavindratolo Hélène tsy mangataka olona 10 mba hamerao ny zafikely mpatao-trano fa voan'ny cancer puissant izy dia marary any amin'ny HR zany izazy io miangavy indrindra izy tompoko fa tena tsy mahita olona mihitsy izy zany amera azy ho antsika rehetra izay tsara sitrapony amin'izany afaka izy miantso ny laharan-tarby 034 37 803 08 Madame Zouanzo 034 37 803 08. Filazana manjo amin'ny fanoana sy ny fantenana fitsanganan'ny tena maty mampanendrasana antsika ny fotsy mandry ny reto mpanompo manaraka ireto raha ho velo Arsoa Esther Lotomandry tamin'ny talata 6 Novambra rehefa nivahiny enina amin'ny 20 teto antany ny zanany Sivy Meneta izay raha soloafetra andrianataona sy voahirina izay BFR dia koa na groupe de no solotena azy ny nofony efa niala tao an-tranona ary efa napetraka teny amin'ny fasan-drazany tamin'ny Zoma 12 Novambra. Rakoto Rajaona Andrianary Malala Solo Lotomandry rehefa nivahiny 7 taona nivadiny Malalatsina Ivendre sy ny fianakaviana manontolo. Ny nofony koa dia efa niala tao an-tranony ary efa napetraka teny amin'ny fasan-drazany teny Antsorobe. Ralomana Christine Henriette izay loholona Lotomandry rehefa nivahiny 7 taona teto antany nivadiny Rabonarjona Ed Charles ny nofony dia hiala ao an-tranony anio tamin'ny 7 Maraina hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra amin'ny FPVM Fonoasina ary apetraka ny fasan-drazany Rapitso 15 Novambra. Taratasy fisaorana avy amin'ny fianakaviany Toklas Tokovavizany Rovelarso Esther Rafenomanana Irlanto Gilbertin ary Andria Manantsoa Zaka Manantsoa Bernardin izy ireo dia maneho fisaorana ny bureau-ny fiangonana ny bureau-ny fivoazana ny dekona sy ireo rehetra izay tonga ny dododo sy nanome fampahirezana ho azy ireo. Farakitra voaray avy amin'ny taon'ny pasteur Marcelin avy amin'ny fianakaviany Topola Ray Manana Irlanto Ray Alajary fianakaviany Topola Andria Malala Solo Tsimerivo Ariary fianakaviany Topovavy Rahovelo Esther Efatra Alajary fianakaviany Topovavy Ray Manana Jacques
Jacqueline telo alazary ary fianakavian'ny tompoko lahy Andriamanantsora Sankamanana Bernardin Rayala Azary. Andriamanitra tompony fiampinonana ny ampionana ny fianakaviana Tramanjy. Dia tonga eo amin'ny famakiana ny voady masina isika. Ity indray Jesosy ny fahafolony izay nomenao anay tamin'ny varotra nataonay tamin'ny herinandro. Raisy tompo vokatry ny fonay tokoa dia marino amin'ny ankonako ny teninao Malaki toko faha 3:40 dia ataovy tafiditra miasa ny zanako ary tafionery sy nitanjaka foana ny ankonako sy ambiny mandrakariva amin'ny fivelomana vola 150 000 francs 75 000 francs anamboarana W 75 000 francs ho an'ny dada. Miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy tompo mangataka vavaka tompoko fa hodidina atolotra ho an'ny radio fiotazatsoa vola 5 000 ariary avy amin'ny dadatoa modeste. Sotranao Jesosy ny soa izay nataonao tamin'ny asako ka tena tanam-pitiavanao no mitako mangataka aminao ny vola tantananao sy hitrotronao ny fiainako. Ka indro manolotra vola ho anao 75 000 francs ho an'ny dada amin'izao aladiny izao dia mametraka ny fisaorana ny ajambony indrindra ho anao Jesosy. Amen. Ho anao izay nanoratra minofy dia efa nomena ny dada manolotra 5 000 ariary ho an'ny dada. Dia tsy mankalaza ary manome voninahitra anao Jehovah Ray misaotra anao a Jesosy mbola salama tsara toy izao ka ity ny ampafolony pension miaraka amin'ny foko sy ny tenako atolotra anao 17 000 ariary 10 000 ariary fiarabanana ny dada 7 000 ariary mpitandrina ambanivohitra. Misaotra Jesosy tamin'ny fitahinao anay foana indro 15 000 ariary apahany tamin'izay nomenao anay atolotra ho an'ny dada mba ho voa eo amin'izay tsy ho tiongony sy sigaratsony ny zanako Jesosy. Sotra Jesosy mbola natratra faheritaona mariazinay mangataka mba hitantananao hatrany ny tokantranonay sy ny asa fivelomany manolotra vola 10 000 ariary ho an'ny sekoly alahady avy amin'ny Andriamatoa Andrianavalo Olive mivady sy ny zanany avy any Paris anjara boriky famitana ny tranon'ny dada mianakavy manolotra vola 1,500,000 francs. Jesosy malalo misaotra Jesosy sy takatry ny saiko fitiavanao anay anao examen rapitso ny zanako Jesosy dia mba hanolotsaina azy ianao manolotra vola 40 000 ariary ho an'ny dada alady mitandrina misaotra Jesosy malala. Jesosy io ity misy vola kely 2 arivo manaovana ny tranon'ny dada mianakavy misaotra Jesosy mangataka vavaka. Misaotra Jesosy ny fahasoavana nomenao ako atolotra anao Jesosy ny ampahafolony tamin'izay tahinao atolotra ho an'ny dada sy 1 000 ariary mangataka vavaka mba hitombo ara-panahy azo asa fivelomana ho tapaka amin'ny ozina misaotra betsaka Jesosy. Amen. Misaotra anao izay Jesosy mbola nitahinao sovimbinao ary mametraka hatrany fiainanay eo ampelantananao mamindrafo aminay Jesosy ka mamelany ilokay indro tompo ny apahany tamin'izay nomenao mba akasitrao vola 20 000 ariary atolotra ho an'ny dada ary miarabanao dada amin'izao alady mitandriny izao tahiny Jesosy mandrakariva ny enao misaotra Jesosy mangataka ny hira fa 7 lera fanampiny raha Jehovah no mpiandry. Ny fitiavana maro kosa sady mora fanahy fitiavana tsy mialina tsy mirehare tsy mihebebo 420 taona ny mariage Lucas vola manolotra vola 3 000 ariary. Jesosy eo misaotra anao aho fa mbola nomenao maraina vaovao indray mangataka aminao Jesosy mba hijerevanao mivadiko izay latsaka ao anatin'ny fijangajangana sy ny lainga mino Jesosy fa mahita izany ianao satria mahita miafina rehetra ianao ka hanova azy sy hitarika azo vaovao tanty ianao ny teninao izay nomenao ao amin'ny Osea 7:12 manolotra vola 2 arivo ariary ho amin'ny manitra amin'ny fiangonana. Misaotra anao Jesosy amin'ny fanomezam-pahasoavana manolotra vola 10 000 ariary ho an'ny dada misaotra dada raky mpisaorana 5 000 ariary tsy misy soratra 2 000 ariary. Tonga Jesosy ny volana Novambra izay fanehoam-pahasoavanao 11 novembre 2006 sora-panambadiana 11 novembre 2010 tany nomenao novembre 2014 trano nomenao 12 novembre 2016 mariazinay 27 novembre 2017 fiara ray 27 novembre 2020 fiara roa 1er novembre 2021 zanaka ndraisina mpanjaka teo komena misaona indrindra Jesosy fa tianay ianao manolotra vola 20 000 ariary ho an'ny altara ho an'ny dada 200 000 ariary radio 100 000 ariary. Misaotranao Jesosy ny amin'izao natratrarako fa 4 taonako izao mba mangataka fahaizana fahendrena ary fahasalamana avy aminao manolotra vola 10 000 ariary anaovana ny asanao Andrianasim-bola Jonathan Mendrika. Voninahitra ho anao irery andro tompo misaotranao tompo fa niraisina ho mpiray latabatra miaraka taminao indray ny
misy zanakao mangataka vavaka manotra vola 10 000 ariary ho an'ny fiangonana. Tompo mbola eo ampanaovana ny tranonay izahay ka mangataka ny fahavitan'ny izany amin'ny anaranao mba ho vita tsara manara-penitra dia manolotra vola 15 000 ariary ampahamin'ny zavatra ataonay hoentina hanampiana momba ny tranon'ny dada. Mila mafy dia mafy ianao indray ao Jesosy, hiatrika ny toan'ny concours indray ao manomboka ny 15 novembre enquête de moralité 16 novembre toeny amin'ny oral mangataka Jesosy alao ny tahotra sy ny aya meo indray ilay hery sy tolotsaina aokanao no hitan'olona ity amiko ary ny vavanao sy ny fahaizanao no hitendry eto ambavako manolotra vola 2 000 ariary ho an'ny dady. Misaotra Jesosy fanomenao an'ny dady zahay manolotra vola 50 000 francs. Misaotra Jesosy ny tombonandro omenao anay androany, iny Jesosy sombony kely tamin'izay azonay omenay an'ny dada vola 10 000 ariary mangataka vavaka nasitranana ny tendany mianja mivonto. Tsy misy soratra 500 ariary. Jesosy ao misaotra anao fa mbola nitahinao ka salama ary mbola nomenao tombonandro mangataka miditra fonao a Jesosy mba mangy ny olona nanako vola 13 millions ianao mba hanefako ny drosan'ny olona aoka ny varotra ataoko mba handeha tsara Jesosy manolotra vola 1000 ariary. Misaotra betsaka Jesosy fa mbola nomenao vola na dia kely azy. Inty misy vola atolotra anao 2 000 ariary. Vola 366 000 francs, 166 000 francs W premier étage, 100 000 francs pasteur ambanivohitra, 100 000 francs radio Fitazatsou. Vita ihany ny fanoloran-tena tamin'ny 1er novembre misaotra raha eo fa nekenao manolotra vola 100 000 ariary vidianana W. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao, misaotra anao manoana sy mikarakara ny dada foana, mirary ny tsara indrindra ho azy foanao Jesosy, isaorako anao sady koa ny fitiavana be nasehonao eo amin'ny hoaviko rehetra vola 50 000 ariary goûté ho an'ny dada. Mangataka vavaka mba ho tanteraka somatsara amin'ny fanokanana ny zanako mba ho miaramilan'i Jesosy Kristy ary mibatisan'ny zafikeloko indro vola 5 000 ariary hoentina anaovana ny asan'Andriamanitra voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra Jesosy fatratra ny aniverserako androany ka iny 5 000 ariary ho an'ny dada amin'ny alahadiny androany. Misaotra Jesosy eo mifona aminao raha izao vao afaka manefa mivoadika eto anatrianao ka indro Jesosy misy vola kely anaovana ny asanao ka raha izy Jesosy vokatry ny foko ary mangataka aminao mba hitombo ny fonoko anaovako ny asa izay nandranao am. Misaotra Jesosy mangataka vavaka ho an'ny dada mandeha ny tsena ary tsy hiverinindalana intsony vola 5 000 ariary. Misaotra tamin'ny andro izay mivalinao Jesosy ka indro voady izay nampanatenako anao efaiko izany vola 5 000 ariary ho an'ny dada dia mba atao io foana ny fiainanay Jesosy. Voninahitra ho anao reriany Jesosy 20 000 ariary ho an'ny dada sy 1 000 ariary ho amin'ny mahantra. Ho an'ny alahadiny dada misaotra Jesosy vola 30 000 ariary. Misaotra anao hatrany izay Jesosy no famondrapo atolotra ho anay indro izay manolotra ny ampafolony 115 500 tamin'izay nomenao anay dia tao io hatrany izay Jesosy. Misaotra Jesosy atolotra ho manontolo ho an'ny dada menakafo toy izay ry avana mpanokon'Andriamanitra na nitateraka ny voady masina androany teto ambany-drihana 730 atao amin'ny premier étage 720 deuxième étage anaky 10 quatrième étage 10 totaliny dia 20 voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Misy ity nofo lava be raha roa telo dimy pejy enina ity dia mionamika anao rehefa avy eo fa ny votoatiny ity anao mbola teny azafady dada mbola miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy dia anao fampatsahivana fa mifanentanana angamba efa be da be ny enitsika ny amin'ny fotoana rehetra hitanterahantsika mandritra ny herinandro ity. Misaotra Jesosy tsika vita somatsara ny fotoana androany ny fanokafana takela-bato izay natrehantsika rehetra teo. Ankoatran'izay
dia misy ny procession aloha ny fanokanana ny tanterahana tany Adego tany amin'ny faritra Sava nandratanteraka procession tany ka nahazahonisy ny volana tolotra ho an'ny ezaka amin'ny faha-15 taona nampitandrina ny data 1,781,000 FMG isaorantsika be tabena any amin'ny faritra Sava satria zareo dia mbola hoe zay vao nanao dia nanatanteraka an'izany procession izany. Ankoatran'izay manomboka androany hariva ny fitidiana eny amin'ny tranon'ny dada efa nizara tiketsika ho antsika rehetra izay vonona liana ny hijery teny dia efa manana ny tiketsika izany amin'ny roa no manomboka izay fitidiana eny amin'ny tranon'ny dada izay any androany hariva dia ny rapitso kosa manomboka amin'ny 10 dia hatramin'ny 12 dia amin'ny 2 hatramin'ny 5 misy ny fijerena manokana ho an'ny sampana satria ny androany dia alahady ny mpitandrina raha riva ny sampana rehetra dia hiaraka amin'ny dada ka noho izany ho an'ny sampana izay mianatra misy miasa rapitso dia rehefa hoe ny raha riva ny sampana na tsy nahazo tikera ka manao ny tenue amin'ny F7 dia afaka miditra avy hatrany. Manoloana kosa ny fitokanana ny trano amin'ny alakamisy izao na fangatahana teo dia iny aloha ngamba ny tonga dia hovaliko dia ezahan'ny komity mianatanteraka ny fangatahantsika ny amin'ny andefasana mivantana ato am-piangonana an'izany fitokanana ny trano izany fa ankoatran'izay kosa dia misy ny fandehanany mivantana any amin'ny FB any amin'ny tambajotratsika radio Fiotazatsoa ary ihany koa mandeha mivantana io any amin'ny radio Fiotazatsoa zany hoe any amin'ny radio zany feo no noentsika fa ezana ny apisy azany atao am-piangonana raha izy zany dia ho tanterahantsika any amin'ny rihana faha-efatra. Mandritra ny fotoana fitokanana ny trano ihany koa dia ho avy ny daholo ny solitena izay manana solitena eto izy ny entité rehetrarehetra ho avy eny hisolitena antsika rehetrarehetra anatanteraka an'izany fitokanana ny trano izany ataontsika fotoana lehibe satria tsangam-bato ny faha-15 taona io ary ny amin'ny heriny androany kosa izay andro lehibe rahantsika rehetra ankalazana amaranana an'izany jobily faha-15 taona nampitandrina ny dada izany iraisantsika rehetrarehetra eny ho fideranan'Andriamanitra ho fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra dia toy izao ny fandaminana momba izany. Amin'ny anora maraina no manomboka ny vavahady eny dia misokatra. Miditra ao tsika dia manomboka ny fotoana amin'ny 6 manomboka ny fotoam-pivavahana fa vao miditra eny tsika dia efa misy sady ny fideranao ary manomboka amin'ny 7 sasany no andray ny anjarany ny F7 manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 7 sasany ny mpiantsa fiderana foibe no anatanteraka ny fiderana amin'ny 7 sasany mandray manomboka ny fotoana amin'ny 7 ny firaisan'ny sampana taninanandrano no andeha anatanteraka ny fiderana eny izay ahitantsika an'ireo sampana rehetrarehetra ireo tsy hoe solitena fa ny sampana rehetrarehetra mihitsy no avy eny anatanteraka ny fiderana. Ao anatin'ny fotoana ny fotoam-pivavahana fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia izy ny solitena ny sampana ivelan'ny F7 anatanteraka hira fa ny F7 dia mbola ao anatiny ihany amin'ny fanatanterahana izany fotoana ny fanatitra izany. Fotoana lehibe io hanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra ankalazantsika n'Andriamanitra ny maraina dia tonga daholo tsika izany eny dia rehefa vita fotoana maraina io dia miaraka eny daholo tsika miaraka amin'ny sakafo atoandro. Afaka mitondra sakafo ianao manao sakafo izay homaninao any an-trano raha tsy mahomana kosa ianao dia efa misy eny ny sakafo amidy miisa 20 eo no isan'ireo fiangonana anatanteraka ny fivarotana sakafo eny ary eto dia hifonana ho antsika fiangonana izay mbola nangataka taty aoriana satria ny fandaminana natao dia misy ny tsy afaka nyraisina intsony ka eo amin'ny 20 eo anao sakafo isan-karazany izy ireo ary atsontsika rehetra fiangonana izay efa nisoratra anarana nandefa ny taratasy fa rapitso ariva amin'ny 4 ora sasany eto Taninanandrano ny fotoanantsika anatanterahana ny fandaminana farany amin'izay resaka momba ny varotra izay. Ankoatran'izay ny tapakandro ariva no anatanterantsika ny fiderana lehibe tena fiderana izany antsika tena hideran'Andriamanitra be da be ny lalana nitondrany
fahalalam-baovaon'ny kotana tokoa no diavintsika izao farana jobily ny fahadimapolo taona mivoaka ny taratasy titiranontany fety be zany eny izy ny olona hoe da fety dia tongava jiaby satso avy dia tongava malaky daholo ao daholo ireo artista raha-pilazany tsara marobe hitatsika eny anafana n'izany fotoana izany be da be ny zanaky ny fiangonana ary raha mieritreritra itsika hoe aiza ny mpira zanaky ny fiangonana tsy ao fa ao anatin'ireo artista raha-pilazany tsara ho avy eny rehetrareo dia maro amin'izy ireo ny tena zanaky ny fiangonana FPVM takan'izany nao Reliva Jaksa ahitantsika ihany koa andreo mpira raha-pilazana tsara maro tahaka ny Gasy Tsara Midera ao Rija Rakotso ao Jirobe ao i TGC na mety nosina hoe TGC ve dia zanaky ny FPVM betsaka ny zanaky ny FPVM ao anatin'ny TGC izany ary ny tena invité spécial ho avy manokana amintsika amin'io dia ho avy eo Joseph Davia ivandazitsika izy amin'ny herinandro ity hiaraka amintsika anao an'izany fiderana lehibe izany manatenantsika rehetra ny fitrotrona ambavaka amin'izany zasan'Andriamanitra rehetrarehetra izany mba samy ho aventsika hideran'Andriamanitra hibavaka amin'ny voninahitra an'Andriamanitra ary angatahantsika amin'ny tompo mba ho misy ny andro rahona tsy ingegaina be ny andro ary tsy ho avy ny orana ho feno ny fanatrehan'Andriamanitra ny fotoana rehetra dia voninahitra ne ho an'Andriamanitra irery ihany makasitraka tompoko. Toko momba ny nofo ty dia lava be ka dia tsy afaka maly anao ao ina amin'ny bebe dia be teo misy anankiray tena maika dia maika nefa tsy maintsy lazaina aminao ty olo ty dia nanofy fa tao an-davarangany tsenanony dia nisy nanary taitsaka tanaty fitoerana voalatsaka iny dia ohatra ny verina taty amiko daholo ka feno olotra daholo ny voloko ny tareoko ny oroko taitra be tamin'izany anaty lofo izany dia nakivoka ilay izy ka fa feno teo ampovoan'ny trano hitako avy ny totoanay dia hoy izy hoe vao asiana nono ao asiana nono hitako nefa ny zanako teny amin'ny ohatran'ny gasy teny ohatran'ny gony sady nivoaka olotra dia hoy izaho hoe izaho tsy asiana an'ireny fa angalao rano mafana izaho dia nokobaniko tamin'ny rano mafana ny oroko tariko dia afaka avy eo lasa aho dia ambaravarany dosy nanasa tsy hitako tsara na koveta na inona fa mbola nisy olotra ilay azy izaho akory nefa ny atairako fa feno olotra ohatran'ireny dita miraikitra be daholo tao ambany rasa tongotro rehetra sady mbola tonga dia lasa ngeza be ilay izy le zahako nalana fa sady eniko marary matahotra ianao anao zao ianao makapiandry dia esana dia ampandrona intelo dia avy eo lavaranganao io jereo fa misy zavatra misy lavaka kely mitete eo ao nametrahany olona io eo dia mitety aminareo menakavy matiny io ianao androandro zao vao mahino an'ity ianao dia makapiandry fa matiny olotra io miteny dikan'izany olotra zany efa ho any am-pasany ianao ka mieritreretra fa mijenanao ny tenenako zany ty avy any amin'ny 4e étage hoe tonga teo tendrombohitra nahita ny zanako no daroan'ny olona maromaro nanotra izy nefa tsy naomby ilay olona marobe avy eo dia nitaboka nekoka fa hoe maty nitomany mafy eo fa maty ilay zanako tsy afaka nanatona nefa ho fa izareo ery any torohevitra aminao aza lefa irery dia ankizy lahy na ankizy vavy raha mbola latsaky ny 19 taona aza vela mandeha irery fa ho gagy ianao fa hitany zanaka ho daroan'ny olona ho angalariny olona ho tsatoan'ny atsy ho ateriny io any amin'ny mpanosorona aza vela mandeha irery tahaka izany koa ary ty indray anankiray ty indray inona amin'ny dikany nofo hoe
latsaka tao anaty rano aho dia avy eo afaka ihany misaotra tompoko zao lazakanao mamonjy dokotera aingany ianao fa ilay nofo miteny amin'io latsaka anaty rano lalina ianao dia tension dikan'io raha fa tsy mamonjy dokotera ianao zao raha vita dia hitanao fa tapaka ho lalan-drano io dia vitany ianao zay rehefa mihoatra ny 100 taona dia samy mieritreritra ny tension dolo fa io mamely tampoka dia ny sisa moa dia anankiray resaka kisosiny namany ity dia tsara ianao miona amiko satria anao manokana izany dia tsy arahana ambesany maro zay arika dia tompony teny omeny dadanareo dia so hanamenakavy misaotra tsy ampiny zany tsy analana malaza ny fihetsem-ponay rehetra tsy azo toaina tsy azo ambara tsy takatra ny vava noho ny fitiavanareo fiangonana hanamenakavy ka dia misaotra be raha tsy voavalinay zay Jehova nametraka tomboka se manao hoe hita zay rehetra manasoa anao ka dia tanteraka izany tenin'Andriamanitra zany ary dia gaga ianao fa ireo komity rehetra efa nahazo valim-bavaka amin'ny goavana mihoatra aloha zay rehetrarehetra neritreretiny hatramin'izay nomeny Jesosy azy mba ho tahaka azy daholo ny tsika rehetrarehetra zay avy dia tsangana amin'izay tsika hivavaka misy nangataka nira tato moa fa firy izy teo le hoe ira fanampony Jehova mpiandry zay le izy moa toko fafiry moa zay Jehova amin'ny ira fanampony no misy an'izany sa tsisy n'izany tsika fafiry Jehova mpiandry 19 izany 19 zany raha Jehova mpiandry ahy tsy mba misy ampahory ahy maintsy no andriko ny fanahy velobelona eny tsy anahakory lala marina hatrany no aleoko lava loatra amin'izany ndiny voalohany ihany angambana ataontsika vavaka sika Jesosy manatrika anay eto ianao mamirapiratra ny voninahitra ao zao andro androany zao nanehoanao fifaliana lehibe ho an'ny vahoaka rehetra tsy tambo isaina ny famindram-ponao Jesosy natobaka foana isan'andro mampitola gaga an'izao boka marobe zao koa mangataka aminao Jesosy anao amin'izay zao lasa ny 50 taona ankasitrao ny mpanomponao rehetrarehetra izay tonga mivavaka eto amin'ity toerana ity manko Jesosy ny toerana mangina tena nanaovanao filazana hoe eto zay etsonareo ny anarako io no anatonako nareo ary io nitahiko anareo tsy manana fotoana mangina any hatramin'izay tsy manana fotoana koa na toerana mangina eo nanaminao any korotandava tabatabalavany any zarara eto ianao fotoana ny tenany anao mihitsy fa eto foana ianao masonao sy ny fonao koa na inona angatanareo amin'ny anarako ataoko izany ankasitrao zao vahoaka be izao Jesosy ankasitrao ka raha hivavaka aminao zay tanterao aminay ny teninao hoe inona ny tianao mbola hataoko aminao dia ianao ny vavakay Jesosy
misaotra Jesosy, misotranao nandray izany fivavahana izany. Mino fa voasoratra amin'ny boky ny fiainana izany, ary nasianao tomboka se fa atony fonao nandray izany vavaka rehetrarehetra izany androany, ary mino izay va ho tonga hatrany amin'Andriamanitra ray izany. Ary raha hitan'Andriamanitra ray ny fahatarana ety an-tany, mpanotana izay fa tsy hoe olombelona saika nanota ka tena milomano anatin'ny fahotana, fa noho ny amin'ny rano ty ambony azo-fijaliana atsanganony tanana misy olatra. Fa rehefa mahita an'izany Andriamanitra ray tonga dia iondrika izy, manaiky ny teny izay nataon'i Jesosy hoe raha io mamelany elony fa tsy fantany izay ataony. Fantatrao anaty resy tsirairay avy misy anay Jesosy. Ny anjelinao marobe mananarikisa ilao hitondra izany valim-bavaka izany ho anay tsirairay avy, mba hinonay fa misy zava-magaga ataonao aminay tsirairay avy, na dia tsy voatonona ary izay isam-baravarana hideranao daholo, fa lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindramponao aminay. Ka ndreky izay Jesosy mangataka tahaka ny mpangataka rehetra hoe Jesosy teny anaranao ny angatana izany Jesosy. Rainay izay ny an-danitra ho masinana ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra. Monay anio ny anasa azo anay ary mamelana elokay tahaka namelana izay meloka taminay, ary aza mitondra ny amin'ny fakapanahy fa manafana amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso ny sodrano ho Jehova tompony maro aminao, zaho Jehova Andriamanitra ao izay mitantana anao amin'ny tanakavana ny fahamarinako avy tany amin'ny tany Egipta, na nandevozana anao, nampaorisaina anao, na tonga aretina be dehibe anao. Reny rehetrarehetra reny tapitra treo izany ataoko hitan'ny olona ny mahasamihafa ny manompo sy manompo an'Andriamanitra. Eo aminareo mandrakariva ny tenin' Jesosy hoe tsy andao anao mihitsy na afoy anao, fa sady momba anao ambola monjy anao. Sotra tompo anao ny dero, anao ny haja, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Jehova o derainay ankalazana ny izao rehetra izao manajana, rainaio mba rainaio mandrakiza, rainaio fa rainaio mandrakiza. Jehova o derainay ankalazana nany anaranao izao rehetrarehetra izao manajana, mba rainaio mandrakiza, rainaio fa rainaio mandrakiza. Teka mafy ho azy Jesosy sika. Manonona ny telo amin'ny Jesosy tsika hoe misaotra amin'ny anaran'i Jesosy hoe misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany. Halleluia. Masina, masina, masina. Endrika rehetra. Esa mimahiresaka. Tira.
Yeah.